Afaka manomboka ianao tompoko. Amen. Amen. Miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ry havana izay mianadahy amin'izao sabata fa 20 ny volana oktobra 2024. Dia faly tokoa izay satria tafahoneto indray zany tsika hifampahery, hibebaka hien'ny tenin'Andriamanitra ary indrindra hankalaza ny tompontsika. Engane tsy taka ny hidirantsika izany amin'izao fanombohan'ny eonantsika izao no hivoahantsika fa hisarahantsika eto fa samy handray ny hery, tanjaka ary fahasalamana, fahasoavana avy amin'ny tompontsika. Dia ho ampitombona amintsika tsirairay avy ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray, Jesosy Kristy Tompo, ary indrindra koa ny firaisana amin'ny fanahy masina. Arak'izany hery izany dia Jesosy Kristy no vaty fehizoro. Nisy fotoana izany teto tamin'ny tapabolana na mihoatra an'izay rehefa niteto ny tompo hoe ilay vaty fehizoro dia vato izy, ilay vaty fehizoro izy izay nilavin'ny mpanao trano no tonga fehizoro. Io efa nazavaina izany fa ny mpanao trano tamin'ny fotoan'androny dia mifidy vato tsara anankiray ngezabe dia mahatonga an'ilay ao amin'ny tononkila teo vato tsara paika tena atao mahitsy tsara dia iny no mifehy ny zoro ny trano. Izay mahatonga anazy hoe vato fehizoro, fehezin'iny vato anankiray iny ny trano izay hiakatra sy ahorona eo aminazy eo izany dia izay mahatonga anazy hoe vato fehizoro. Jesosy Kristy no tena vato fehizoro. Raha izy napetraka ao tsara hanombohanao ny fanamboarana ny trano, fanamboaranao ny fiainanao, fiainantsika tsirairay avy dia izay izany hoe mijoro hiakatra eo daholo ny rehetrarehetra. Io no tena hoe vato fehizoro. Dia arak'izay mihitsy ny teny izay hibebahantsika androany. Io teny io efa nifampizarana tamin'ny herinandro ity izany zarainay koa teo amin'ny fiaraha-mivavaka ny atoandro fa tena tiany tompo zaraina ho amintsika eran-tany satria eto izany maromaro koa tsika mbola tiany tompo ho resena lahatra ny amin'izany atao hoe Jesosy Kristy anie ny vato fehizoro
ary aoka amin'irery ihany no hanorenantsika ny fiainantsika. Salamo faha raika amby sivy folo zay teny fantatry ny be sy ny maro fa tiany Tompo zany ibebahantsika. Inona no tiany Tompo ibebahana amin'izany salamo faha raika amby sivy folo zany? Raisintsika zany salamo faha raika amby sivy folo ho vakiantsika hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany dia ho raisintsika zay teny tiany Tompo ibebahantsika eo. Alohan'ny hamakiana ny teny dia hivavaka isika hisaotra ny Tompo sy hametrantsika zao fotoana zao. Vavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra ray, ry Jesosy Kristy Tompo fanahy masina, misaotra anao zahay satria ianao tokoa ilay vato sy fehizoro, tsy miova, tsy mihetsika ianao Tompo. Ianao no tokonay, ianao ny herinay, ianao ny ivavahanay, ianao ilay Andriamanitra tsy miova akoho, ianao ilay Andriamanitra tompon'ny fahefana rehetra hatrany an-danitra ka hatretỳ an-tany. Ianao ny isaoranay, ianao ny ivavahanay, ianao no antsoinay ankehitriny. Ka dia manatrehana anay Tompo, aoka ianao ny hiasa aminay na izay hitarika eto, izay mianadahy, indrindra ny olona maro tsy hitanay fa manaraka na mivantana androany na midify ery manaraka dia samy handray ny fahasoavanao, ny teninao ka dia miasay ianao Tompo. Ianao ny isaoranay satria mbola manome anay ny tanjaka herim-pahasalamana isan'andro ary indrindra mahatanteraka izao fotoana izao. Tanteraka izao fotoana izao dia ianao irery ihany dia manatreha anay Tompo hankasitrao izao fotoana izao. Aoka ianao ny asa aminay, hamindra fo sady aminay tsirairay avy ary hanadio anay sy hiaro anay amin'ny ranao soa. Aoka tsisy tanteraka afa-tsy ny sitraponao dia ambara rehetreto. Ianao ny hiteny, ianao no hampafantatra ny sitraponao amin'ny olona rehetra aminay tsirairay avy ka dia mitenena foana araka ny fombanao fa voninkazo ihany izay Tompo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no izany bavaka izany. Alleloia. Amen. Amen. Aty Eropa moa zany somary mangatsiaka amin'izao fotoana izao ka dia miala tsiny fa somary indraindray ohatran'ny hoe tsetsintsetsina ny orona na hoe migaragara ny feo fa ny Tompo no manasitrana antsika sy manome tanjaka araka ny teny teo fa izy no iorenantsika handrosoantsika mandrakariva. Ny tanjona dia ny ahitantsika ny Tompo any an-danitra any. Zay ambara eto foana hoe ho avy Jesosy Kristy, vonona ve tsika? Vonona ve ny tsirairay avy eo aminy rehefa handalo izy? Izy zany tsy nanome andro, tsy nanome ora fa mety zao izy no mandalo ka vonona ve tsika sa rahampitso sa afaka elaela fa fotoana iomanantsika ny fo amam-panahintsika mba hiaona amin'ny Tompo foana zao fotoana izao. Ho vakiako ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ny salamo faha raika amby sivy folo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy eo amin'ny lohateny eto amin'ny baiboliko hoe ao ambanin'ny fiarovany avo indrindra. Ny mitoetra ao amin'ny fierena izay an'ny avo indrindra dia monina eo ambanin'ny aloky ny tsintoha. Izao dia ilaza any Tompo hoe fialofako sy manda fiarovana ho ahy izy, Andriamanitro izay itokiko. Fa izy no hanafaka anao amin'ny fandriky ny mpihaza sy ny areti-mandoza. Ny volon'elany no hanaronany anao ary ao ambanin'ny elany no hialofanao. Ho hampinga kely sy hampinga lehibe ny fahamarinany. Tsy hatahotra ny orooro noho ny alina ianao, na ny zana-tsipika manidina noho ny andro, na ny areti-mandingana mandeha amin'ny maizina, na ny fandinganana mandripaka amin'ny tataovonana. Na dia isy arivo lahy aza ho lavo eo anilanao sy iray alina eo ankavananao dia tsy hiantra aminao izany. Hijery amin'ny masonao fotsiny ianao ka ho hitanao ny hamaliana ny ratsy fanahy. Satria hoy ianao, Tompo, ianao no aroko sady nataonao fonenanao ny avo indrindra, dia tsy hisy loza hanjoanao na aretin-dratsy hanakaiky ny trano lainao. Fa izy handidy ny anjeliny ny aminao mba hiaro anao eny amin'izay rehetra alehanao. Eny an-tanany azafady no hitondran'ireo anao, fandrao ho tafitohina amin'ny vato ny tongotrao. Ny liona masiaka sy ny vipera dia ho diavinao, ny liona tanora sy ny menarana dia ho hitsankitsahinao. Satria izao no niraketan'ny fitiavany dia ho vonjeko izy
ka ho afa-mandositra. Hanandratra azy ho any amin'ny avo aho satria mahalala ny anarako izy. Hiantso ahy izy de hamaly azy aho, ho eo aminy aho raha ory izy hanafaka sy hanome voninahitra azy aho. Ho voakizako fa ela velona izy ary asehoko azy ny famonjeko. Amen. Amen. Tsara ny tenin'ny Tompo ary teny tena henontsika matetika izy io fantatsika indrindra moa zany fiteny velona amin'ny maha-kristianina rehefa nandray an'i Jesosy tsika, mahafantatra an'i Jesosy Kristy de mahafantatra mihitsy hoe fantatra hoe misy ny teny izay ampampahairezana. Rehefa ao anatin'ny loza, ao anatin'ny fahasahiranana dia misy teny ampahirezin'ny mpanompon'Andriamanitra hafa zany hoe indrindra eo amin'le andininy fahasivy eo, andiny fahasivy, ny andininy faharaika amby folo azafady. Vakiko andininy faharaika amby folo amin'ny anaran'i Jesosy hoe: "Fa izy handidy ny anjeliny ny aminao mba hiaro anao eny amin'izay rehetra alehanao." Lisy zany aloha zany tonga ny teny, tamin'ny teny amin'ny atoandro na tamin'ny herinandro de hafa ny teny anambaran'ny Tompo ibebahana, fa androany ny tian'ny Tompo hanambara voalohany indrindra zany dia mino ve tsika fa misy ny anjely? Io zany mila mifono raha hoe zao zany be da be no mijoro vavolombelona, mahita fahitana, hoe mahita anjely eto amin'ny ho avy Jesosy de be da be ny fijona vavolombelona any amin'izany fahitana hoe misy ny anjely fa indraindray le olona tsy mino. Tsy mino akory hoe misy zany anjely zany fa ohatran'ny hoe anganongano, arirarira araky ny fitenin'ny gasy fa eto ny mpanao salamo, eto moa zany tsy fantatra hoe iza nanoratra an'ity salamo ity fa ny mpanao salamo eto de miteny mihitsy hoe: "Fa izy handidy ny anjeliny ny aminao mba hiaro anao eny amin'izay rehetra alehanao." Amin'ny fiteny frantsay izy de malaza ihany hoe ange gardien, hoe indraindray hoe olona heverina fa hoe miaro azy zany ny namany, zany no mikarakara anao ny any amintsika moa zany tokony hifonana mihitsy satria izay misy olona tsy azo ahilika mihitsy zany na ovaina mihitsy ny fomba fijeriny amin'ny fomba fanao any Madagasikara hoe maty ny ray aman-dreniny de kristianina zao izy mahafantatra mihitsy, toriana mihitsy hoe Jesosy ihany Andriamanitra ihany no itokiana de ny anay dada sy mamanay tena mitahy anay mihitsy izy tena efa lasa any an-danitra any rehefa misy fahafatesana na maty le vadiny, maty ny zanany de noho ny fitahian'ny razana dia iny fa miaro izy io sisa. Mila mibebaka sady zany tsika raha ao anatin'izany. Ny razana de tsy miaro, tsy mitahy fa Andriamanitra maniraka ny anjeliny zay miaro anao sisa. Zay zany aloha voalohany indrindra hifono antsika amin'ny Tompo raha tsy mino ianao fa misy ny anjely ary raha mino ianao, mbola mino ny razana fa mitahy dia mibebà fa tsy heno anao ny Tompo. Satria ao amin'ny andininy fahaefatra amby folo izy de miteny hoe: "Satria izao no iraiketan'ny fitiavany" amin'ny anaran'i Jesosy, "Satria izao no niraiketan'ny fitiavany dia ovonjaiko izy ka ho afa-mandositra." Zany hoe miraikitra fitiavana, miraiki-pity zany ny fiteny mihitsy zany fiteny amin'izao fotoana izao, olona raiki-pity zany tena hoe miraikitra pity amin'Andriamanitra, Andriamanitra nefa saro-piaro, Andriamanitra de afo mandevona. Any amin'ny Exodosy faharoapolo izy de miteny mihitsy aza manana andriamanitra hafa afa-tsy izao ihany, aza manononona fotsiny ny anaran'Andriamanitra ary hozy izy. Nefa tsika de manao andriamanitra hafa zany hoe le razana, ny zava-maniry, ny biby, ny zavatra noforonina, ny masoandro sy ny volana, zany no ataon'ny olona andriamanitra ka tsy miraikitra fo amin'Andriamanitra satria izao no iraiketan'ny fitiavany. Raha tena iraiketan'ny ny fitiavantsika zany ny Tompo, de inona ny ataony? Ovonjeko izy io sisa ka ho afa-mandositra. Zay misy ny loza be da be ny voatonona eo ambony eo zany ny atao hoe loza, fandringanana, areti-mandringana, be da be ny loza sy ny zavatra miseho, ny mpamandrika amin'ny arato, mitady hevitra daholo ny olona hamandrika sy hanimba antsika, hanapotika indrindra rehefa hoe kristianina mijoro ianao fa mila antsika zany miraiki-po, miraiki-fitiavana amin'Andriamanitra satria izao no niraiketan'ny fitiavany dia ovonjaiko izy ka ho afa-mandositra.
Zay zany ny tenin'ny Tompo ty teny ty arak'ilay teny teo hoe aniraka ny anjeliny izy de tsara mihitsy zany tenin'Andriamanitra zany fa ny Tompo kay mikarakara anahy. Fa mila miraikitra fity amin'Andriamanitra, inona no dika atao hoe miraikitra fity amin'Andriamanitra? Mankatoy ny didiny sy manaraka zay zavatra teneniny any amin'ity baiboly ity. Be da be ny zavatra teneniny arak'ilay teny teo voalohany teo hoe tsy manonoina ny anaran'Andriamanitra de tsy manao saron-davatra voasikotra na voasokotra moa zany ho an'olo an'Andriamanitra. Raha misy manao statut ianao, indraindray ary na ty baiboly ty ary marina ty tena tenin'Andriamanitra fa ny olona zany mieritreritra mihitsy hoe lay baiboly ty no atao an-doha tsy vakiana akory eo, tsy fantany akory ny ao anatiny fa io no ataony ao an-doha-pandriana eo de hoe miaro azy. Lasa simple izy. Fa ny tena izy de vakiana le teny ohatran'izao ataontsika izao sokafana de vakiana de fantarina hoe inona marina moa zany ny teny tena tian'ny Tompo ambara de hoe raha tena miraiki-pity aminy isika mankatoy anazy dia ho vonjeny voalohany indrindra ary ho afa-mandositra. Zay zany raha tsy mahatsiaro tsika fa hoe hamonjy antsika ny Tompo, mahatsiaro tsika fa voahenjika sy tsy afaka mandositra de fotoana zao hibebaka tsika avy eo dia atoloran'ny Tompo ny fontsika mba tena iraiki-pity aminy tsika. De inona koa no ataon'ny Tompo rehefa tena hoe miraiki-pity aminy? Hanandratra azy aho, hanandratra azy ho any amin'ny avo aho satria mahalala ny anarako izy. Zay zany mila mahafantatra ny anaran'i Jesosy. Ny anaran'i Jesosy Kristy ihany no mila fantarina. Nisy fampianarana fohy zany nampitaina tamin'ny teo mivantana amin'ny fotoana atoandro zany amin'ny WhatsApp de le anaran'i Jesosy Kristy io mihazagaga tsika raha indraindray misy manonona zany eto indrindra eto amin'ny fiaraha-mivarotra eto hoe Yeshua Masia. Amin'ny teny hebreo de zay no tena anaran'i Jesosy hoe Yeshua Masia, ilay Jesosy Kristy, Jesosy ilay Mesia. Masia, Mesia dia ilay Yeshua zany ny fanonona azy zay mihitsy ny anarany amin'ny teny hebreo de ny dikan'izy io de hoe Jesosy ilay Tompo no mpamonjy, zany ny dikany hoe Yeshua. Ny Tompo no mpamonjy rehefa mahafantatra hoe Jesosy zany tsika de izy ihany no mpamonjy. Mila mandray an'i Jesosy ho Tompo sy mpamonjy ianao, raha mbola tsy nandray an'i Jesosy ianao tena hoe ho tomponao. Dikan'ilay Tompo any amin'ny Isaia izy de miteny hoe raha Tompo aho hozy izy de aiza ny hazako, raha ray aiza zay tahotra ahy. Mila matahotra an'Andriamanitra, mila mahatoky an'Andriamanitra ary mpamonjy, le mpamonjy zany tena tiantsika. Mamonjy izy fa afo-mandoro koa izy na tena hoe saro-piaro, Andriamanitra koa saro-piaro na tia antsika ary izy. Tian'ny olona rehetra izy zay nanomezany ny zanany lahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy. Ny teneniny zany. Fitiavana zany ho famonjena fa le famonjena mila mandray anazy de mankatoy anazy mihitsy. Zay zany de rehefa mahalala ny anarany, mahalala ny anaran'ny Tompo zany, mahalala ny anaran'i Jesosy hozy izy satria mahalala ny anarako izy hozy izy dia hanandratra azy ho any amin'ny avo aho. Asandratsy ny Tompo tsika. Raha tena hoe nandray an'i Jesosy ianao hatramin'ny fotoana nandraisanao an'ny Tompo nandraisantsika ny Tompo ka tsapantsika hoe fa nahoana ary zany ny fiainako zany araky ny fiteny mihitsy hoe amin'ny teny frantsay moa zany no fampiasana fa hoe tsy miova fa mistagna moa fiteny anazy hoe tsy miova. Ohatra tsy hitanao mihitsy ny fivoarana eo amin'ny fiainanao zany na ara-panahy indrindra na atao hoe ara-piainana fotsiny amin'izao hoe ara-nofoko dia mila mangataka mihitsy isika hoe mitady an'ny Tompo amin'ny fontsika rehetra, hoe miraikitra Tompo mihitsy ny fitiavantsika fa ataoko hitan'ny olona hozy izy, teniny koa zany ataoko hitan'ny olona mahasamy hafa ny manompo sy ny tsy manompo aho. Ka zany rehetra rehetra zany tenin'ny Tompo zany hoe hanandratra azy ho any amin'ny avo aho. Eto de miteny andininy fahadimy amby folo amin'ny anaran'i Jesosy hoe hiantso ahy izy de hamaly azy aho. Zay hoe mivavaka tsika, rehefa mivavaka tsika zao ataontsika zao de hivavaka amin'ny Tompo. Raha mbola tsy niantso an'ny Tompo ianao zany mbola tsy nangataka mihitsy hoe angatahako io Jesosy io le Andriamanitra io tokoa ary le avo indrindra, andeha antsoko de hivavaka aminy ahako fa mamaly izy amin'ny fomba samy hafa. Mety mamaly amin'ny alalan'ny nofo izy, amin'ny alalan'ny feo, amin'ny alalan'ny fahitana, amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ary mamaly izy amin'izao tsika miresaka zao zany tsika mampahery raha manatrika izao ianao dia efa isan'ny valim-bavaka ataon'ny Tompo zao. Ka aingany hamaly anao ny Tompo raha tena miantso ianao androany hivavaka ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny farany aorian'ny fampianarana koa ny tenin'Andriamanitra izay hozaraina dia raha mbola tsy nandray an'i Jesosy ianao dia hivavaka izy de harao fa hamaly anao ny Tompo. Raha ao anatin'ny variana mierikerika dia
te hanavao ny fanoloran-tena dia hamaly anao ny tompoko, izy ilay vady fehizoro. Iveren'ny henoina le hira teo hira amin'ny finaram-panampiny fa tena tsara mihitsy. Azo itokiana hozy izy tsy miova na misy ny orohoro na misy ny tahotra de tsy hiova mihitsy ny tompo ary voateny eto zany amin'le salamo faha 1 ty fa misy zany amin'ny fiainana, misy ny orohoro, misy ny aretimandringana, misy ny fanenjehana, misy ny ady, fa na misy arivo na ray alina ao ankavianao na ankavananao zay hianjera hozy izy tsy hampaninona anao zany satria izy no aminao zany raha tena hoe mipetraka ao ambanin'ny fiarovan'ny tompontsika, izy no ametrahantsika iereketany fontsika. De inona no tenenin'ny tohizan'ilay izy hoe 15 hiantso ahy izy de hamaly azy aho amin'aran'i Jesosy, ho eo aminy aho raha ory izy. Zany hoe misy fahoriana fa eo ny tompo maniraka ny anjeliny araka ny teniny teo koa, eo amintsika izy hanafaka sy hanome voninahitra azy aho. Zay ilay izy hoe ahafahan'ny tompontsika raha zanaka no afaka reo de ho afaka tokoa nareo. Jesosy Kristy any amin'ny Jaona 5:27. Raha ny zanaka no afaka reo de ho afaka tokoa, hanafaka azy aho hozy izy de hanome voninahitra azy. Zay le arak'ilay teny teo hoe ho hitanao mihitsy mahasamy hafa an'izany hoe nandray an'i Jesosy tamin'ny fontsika zany ka tadiavy mihitsy ny tompo manomboka izao zany amin'ny fontsika manontolo mba hiereketany fitiavantsika fa hiseho ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny fiainantsika, amin'ny fiainanao tsirairay avy. Ho vokisako fahaela velona izy. Arak'ilay teny teo zany be da be ny maty, be da be ny sahirana amin'ny aretina, amin'ny fahasahiranana, amin'ny zavatra miseho amin'izao fotoana izao ady, betsaka ny ady ary fanombohany ary zao natao hoe andro farany vao manomboka izy zao fa rehefa ao amin'ny tompontsika dia omeny voky andro hozy izy ny fiteny gasy, voky andro voky ho vokisako fahaela velona, voky andro zany de hoe maharitra hatramin'ny farany ianao zany amin'ny fotoana. Ny tompo moa zany ny tompon'ny aina, efa nisy fampianarana zany koa teto ny aina dia Andriamanitra no manome sy manala an'izy io ka fa ho vokisany zay fampanantenana, zany atao hoe promesse moa zany amin'ny teny frantsay fa fampanantenana mihitsy zany ho vokisako fahaela velona izy. Raha raisinao amin'ny finoana zany raha mialika ao ambanin'ny raha tompo ny iereketany fitiavantsika zany dia omeny an'izany, zany rehetra rehetra zany omeny vonjeny ho ahafahany omeny voninahitra ary amin'ny andininy farany eto amin'aran'i Jesosy ary asehoko azy ny famonjeko. Teto de misy fanazavana tamin'ny teny frantsay hoe ny salut zany le famonjena de asehoko azy. Le famonjena zay rehefa mandray an'ny tompo sy mpamono tsika dia efa mahazo le famonjena sady. Fa ny tena famonjena tena tiany tompo asehoko azy ny famonjena hozy izy mbola tsy haso le izy. Efa nasehoko sa efa miseho ny famonjena fa asehoko azy ny famonjena. Voalohany indrindra rehefa mandray an'i Jesosy ianao dia efa mandray famonjena satria ny tompo dia tonga aty amin'izao tontolo izao hamonjy zay rehetra mino azy amin'le anarany teo fa ny tena famonjena tiany aseho dia araka ny tenin'i Jesosy hoe izaho hozy izy andeha hozy izy de hamboatra fitoerana ho anareo any amin'izay misy no itoeranareo koa. Midika zany fa le famonjena de le any an-danitra. Jesosy any an-danitra any manomana toerana ho antsika, rehefa tonga any tsika mihohana amin'ny tompo any vao tonga le famonjena. Fa na etỳ an-tany etỳ ka ny fanahintsika ho any amin'ny elo, ho any amin'ny hafobe zany koa zany mila hinoana dia very ihany raha manaonao foana tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Efa be da be moa zany ny fampianarana hoe inona daholo le zavatra tsy atao ny any amin'ny Apokalipsy 20, 21, 22, ny fijangajangana, ny lainga, ny fitaka, ny kolikoly, zany zavatra rehetra zany dia mahatonga antsika any amin'ny fahaverezana. Ny tsy finoana, ny fanompoan-tsampy betsaka. Hazavaina eto foana zany fa raha tsy tafahoana amin'ny tompo any an-danitra zay ny tena tanjona. Eto amin'izao fiaraha-mivavaka izao zany hoe ho avy Jesosy dia ny tanjona de hitondra antsika na tsika ho entin'ny tompo rehefa tonga izy, na tsika mihaona aminy any an-danitra indrindra indrindra any no tena hoe any vao tonga ny famonjena zany ny famonjena mifandraisantsika an'i Jesosy etỳ an-tany dia ny lalana ahatongavantsika any amin'ny famonjena any an-danitra. De arak'izay zany hoe mila raisintsika tena hoe miraiki fitiavana ny tompontsika. De iza le tokony ho raisintsika fitiavana mihery ao ambanin'ny vato, le vato tsy miova fehizoro arak'ilay fampianarana teo dia zay no nahatonga anazy manomboka ary ambony ary zany ny teny izy hoe
Amin'anaran'i Jesosy ny mitoetra ao amin'ny fiherena izay an'ny avy indrindra dia monina ambanin'ny aliky ny tsotoa. Zay zany a miery ao ambanin'le avo indrindra, io le vato fehizoro, avo indrindra, tena tsara io a, ary monina ao ambanin'ny aliky ny tsotoa. Tsotoa zany a zavatra tsy azo, tsy misy toa azy, ary avo indrindra mahita antsika, mahita ny fo sy ny voa ny Tompo a, mahafahita anao izy. Androany ianao arak'le teny teo hoe raha te hitady azy amin'ny fontsika tsirairay avy a, de mahita izy. Raha hiantso azy izy a de hamaly. Hamaly antsika izy a ka tadiavo ny Tompo manomboka izao a de hiseho ny voninahiny amin'ny fiainantsika. Ho hitanao mihitsy arak'le teny hoe tsy tononona intsony hoe haniraka ny anjeliny foana izy, zany hoe ho tononon'ny olona fotsiny fa tena raisintsika amin'ny fiainantsika zany manomboka androany a, fa hiseho ny voninahitr'Andriamanitra. De andiny faharoa amin'anaran'i Jesosy hoe izao de ilaza amin'ny Tompo hoe fialofako sy manda fiarovana ho ahy izy, Andriamanitro zay tokiako. Zay zany a mila manonona an'zany tsika fa tena tsy atao vazivazy. Zay zany a tenin'ny Tompo, zay a nomen'ny Tompo koa ao amin'ny Galatiana zany a tamin'ny fotoana atoandro, zay men'ny mpanompony hoe aza Andriamanitra tsy azo vazivaziana, fa tena raiso mihitsy hozy izy. Izao de ilaza amin'ny Tompo, zany zany tena hoe tena manonontsika androany hoe hiteny amin'ny Tompo aho, hiteny amin'Andriamanitra androany fa fialofako sy manda fiarovana ho ahy izy. Zay zany a mila manonona amin'izany amin'ny vavantsika, amin'ny finoana hozy izy de zany mihitsy a, tononona amin'ny vava ary ambara mino amin'ny fo. Zany natao hoe finoana, mila miteny an'izany koa zany tsika fa tsy hafenina zany a, araky ny tenin'ny mpanao salama eto: fialofako sy mandra fiarovana ho ahy izy, Andriamanitro izay itokiako. Mila mahatoky ny Tompo hatramin'ny farany tsika ary aza miherikerika, aza misalasala, izy lay vato fehizoro fa ho hitanao a, averina foana ny mahasamihafa ny mahita, ho hitan'ny olona mihitsy mahasamihafa ny manompo sy tsy manompo an'ny Tompo, zany a indrindra indrindra ny mandeha amin'ny fahamarinana, amin'ny fahamasinana eo anatrehan'Andriamanitra dia zay le miraikitra amin'ny fontsika, iraiketan'ny fitiavana hozy izy a, de ho vonjeko izy ary ho afa-mandositra hanandratra azy ho any amin'ny avo indrindra satria mahalala ny anarako izy. Andininy fahatelo a mitovy am'le teo ambany teo mihitsy ary a, raha tena hoe mitoky amin'ny Tompo tsika de inona ny tohizany amin'anaran'i Jesosy hoe fa izy no hanafaka anao, Andriamanitra, amin'ny fandriky ny mpihaza sy ny areti-mandoza. Misy ny mpihaza, misy ny fandrika, misy ny areti-mandoza, fa hanafaka antsika amin'izany ny Tompo. Ny volon'ny elany no hanaronany anao ary ho ao ambanin'ny elany no alofanao a, fa tenin'i Jesosy zany a, tahaka ny reny akoho hozy izy a zay miaro ny zanany a, tahaka izany a no iarovan'ny Tompo amintsika. Ry Jerosalema, ry Jerosalema, tsika zao le Jerosalema, satria efa mahafantatra ny Tompo tsika, mahafantatra an'i Jesosy a, dia hialika ao ambanin'ny elany. Ho hampinga kely sy hampinga lehibe ny fahamarinany. Raha tena mandeha amin'ny fahamarinan'Andriamanitra tsika sy ny fahamasinana dia hampinga zany a, bouclier moa zany amin'ny teny frantsay a, dia fampianarana naseho tamin'ny amin'ny fiaraham-bavaka atoandro de tena hoe am'izao tsisy intsony zany le zana-tsipika na le hampinga hitan'ny olona hoe entiny eny an-tanany eny a de atao fiarovana, fa lay a manao gilet pare-balles ny olona. Iny le hampinga miaro amintsika mihitsy satria tena mitifitra amin'ny bala réel zany, zany ny fiteny moa zany amin'ny fiteny amin'izao fotoana hoe tena mitifitra mihitsy ny fahavalo a, fa tsika dia ny Tompo no gilet pare-balles ary arak'le teny teo hoe hampinga lehibe a, izy no eo alohantsika, miaro antsika. De inona no teneniny rehefa izy le hampinga? Tsy hatahotra noho ny ororo noho ny alina ianao na ny zana-tsipika manidina noho ny andro. Raha mbola matahotra ianao rehefa matory, raha mbola tsy mahita tory a noho ny tahotra, noho ny fisalasalana, noho ny zavatra fanahiana sy ny fiahiana am'zao fiainana zao a, dia angatao ny Tompo androany, mibebà, angatao izy a mba tena hoe ho hampinga kely sy ho hampinga lehibe, fa izy a hanala ny tahotra amin'ny ororo amin'ny alina sy ny zana-tsipika manidina noho ny andro, na ny areti-mandingana mandeha amin'ny maizina. Misy areti-mandingana niainantsika zany a tamin'ny Covid a, fa matoa tsika zany a mbola tafita ny Covid tahak'izao dia ny Tompo no niaro antsika tam'zany a, na ny fandringanana mandripaka amin'ny mitantao vovonana.
na alina na ny atoandro dia tonga io aretin'io amin'ny endrika samihafa. Ny guerre tena feno, feno mihitsy eran-tany fa hoarovan'ny tompo amin'izany isika rehefa miaraka aminy. De araka ny andiny faha fito zany eto hoe na hisy arivolahy aza ho lavo, tena lavo mihitsy zany ny arivolahy eo anilanao sy iray alina eo ankavananao dia tsy hiantra aminao izany. Ho raisintsika amin'ny finoana zany ary tanantsika satria ny tompo no miteny an'izany rehefa tena miraiki-pity aminy isika, mametraka ny finoantsika, ny fanantenantsika amin'ny tompo dia ho raisintsika mihitsy zany androany fa tsy haninona n'inona zavatra miseho manodidina dia tsika hijoro hatramin'ny farany fa tsy hiantra amintsika izany. Andiny fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy, hijery amin'ny masonao fotsiny ianao ka ho hitanao ny hamalinina ny ratsy fanahy. Eto zany ny ratsy fanahy dia ho valiana amin'izay zavatra nataony. Nisy fampianarana tenenin'ny mpanompony tamin'ny atoandro hoe raha ny ray no mihinana voaloboka marikivy dia zany no niteny tamin'ny zanak'Israely taloha hoe ny zanaka koa tokony ho hiatra aminazy, zany hoe marikivy koa ny vavany. Fa ho tsaraina araka ny asan'ny olona zay mihinana marikivy zay manao ratsy dia izy ihany no tsaraina. Andriamanitra mitsara araka ny teny teo hoe afo mandoro izy ary saro-piaro. Ho tsaraina araka ny asan'ny olona tsirairay avy fa tsy hoe le ray no ratsy na ny hafa no manao zavatra ratsy dia ny ankizy aty zany no ho mahazo ny vokatra ratsy. Fa rehefa ianao na zaza ianao na olona mandray an'i Jesosy dia arovan'ny tompo, tena arovan'ny tompo tsika tsirairay avy fa ny olona zay manao ny ratsy fanahy ozy izy dia voaliny arak'izay ataony ihany. Fa ianao dia hijery fotsiny, hijery amin'ny masonao fotsiny ianao. Eto zany no tena nibebahana ihany koa tamin'ny herinandro ity hoe tandremo ny miteny rehefa misy zavatra miseho ny amin'ny ratsy fanahy dia tsy miteny izy hoe manomboka mitenena na mitsara na manamary-tena fa mijery amin'ny masonao fotsiny ianao. Aza miteny be loatra amin'izao ny amin'ny réseaux sociaux, ny amin'ny telefaonina, ny amin'ny zavatra miseho rehetra rehetra dia samy mahay daholo ny olona satria mora miteny, mora ny miteny, mora ny mitsara. Mijery amin'ny masonao fotsiny ianao hozy izy. Izany teny izany no tenin'ny tompo, tandremo ny miteny tafahoatra fa ho tsaraina amin'ny tenintsika isika. Aza dia miteny be loatra rehefa misy zavatra miseho zany ara-pôlitika, ara-panahy eo anatrehan'ny olona fa mivavaka, mibebaka. Antsoy Jesosy hibebaha ianao eto am-bavaka le olona raha hitanao fa reraka, resy, n'inon'inona zavatra mahazo azy fa hijery amin'ny masonao fotsiny ianao fa aza dia miteny tafahoatra fa ny tompo ozy izy ka ho hitanao ny hamalin'ny tompo ny ratsy fanahy. Izy no hamaly fa ianao angina, tsika angina fa ny tompo hamaly. Zany zany ny tenin'ny tompo izay ibebahana androany hibebaka tsika, handalika eo anatrehan'ny tompo raha mbola misy tahotra hororo ao anatin'ny fontsika dia bebaha. Raha mbola tsy nandray an'i Jesosy ianao ho fiherena hoe nataontsika tena hoe vaty fehizo, miorona tena eo amin'ny tompo ny fiainantsika dia mibebaha, raiso Jesosy ho amin'ny fiainanao koa. Ary raha tsy miraikitra amin'ny tompo ny fitiavantsika fa mbola miraikitra aman'olona amin'ny anaram-piangonana, amin'ny fombafomba, amin'ny fanao amin'izao fiainana izao dia mibebaha koa. Fa rehefa tena miraikitra amin'ny tompo ny fiainantsika dia inona no teneniny averika any le teny eto amin'ny anaran'i Jesosy manomboka ny andiny efatra amby folo amin'ny anaran'i Jesosy hoe satria izao no nireketan'ny fitiavany dia ho vonjeko izy ka ho afa-mandositra. Tenin'i Jesosy zany tonga amintsika ka raiso hibebaka tsika, hifono amin'ny tompo raha misalasala amin'izany teny izany, hanandratra azy ho any amin'ny avo, ho any amin'ny avo aho satria mahalala ny anarako izy, hiantso ahy izy dia hamaly azy aho, ho eo aminy aho raha ory izy, hanafaka sy hanome voninahitra azy aho, ho vokisako faha-ela velona izy ary asehoko azy ny famonjeko. Zany ny tenin'ny tompo amintsika. Aingany ho tanteraka amintsika izany raha misalasala isika dia ataontsika hifono amin'ny tompo satria ny heloka antsika no tsy ahitantsika ny voninahitran'Andriamanitra ary izany ozy izy no tsy hamalin'ny tompo koa ny vavakantsika noho ny fahotana sy ny helokantsika ka andehantsika hibebaka handalika hifono amin'ny tompo mba handray izany teny izany tokoa ny anjelin'ny tompo hitondra antsika, hiaro antsika tsy ho tafintohana ary indrindra hanome antsika ary fahasahiana hanosihosy ozy izy hanitsakitsaka ny
liona tanora, ny liona sy ny menarana sy ny vipera fa ny tompo haniraka ny anjeliny ao amintsika. Ataontsika hibebaka, hivavaka mba ho tanteraka amintsika tokoa izany teny izany androany. Bebakantsika tompo, handoalikantsika tsirairay avy. Vavakantsika ry Andriamanitra iray, ry tompo any an-danitra, ianao tokoa ilay avo indrindra, mahita ny fo sy ny vo, mahita ny fiainanay ianao ianao ilay Andriamanitra tsy toa, ianao ilay Andriamanitra nahary izao rehetra izao tompon'ny fahefana rehetra hatrany an-danitra ka hatretỳ an-tany. Ianao ilay niteny dia ary izao rehetra izao ary ilay teninao dia tena tonga nofo satria ny teninao dia nataonao nofo, nandrahanao ny zanakao ilay tokana Jesosy Kristy tompo, izay ho famonjena, fanavotana. Eny tompo, androany izay dia tianay mba ho tanteraka aminay izany teny fanavotana, fanavaozana, famonjena, fanafahana izany ka andendreto izay tompo manetry teny eto anatrihanao, mifono aminao raha mbola misalasala fa misy ny anjely izay irahanao, misy ny anjely izay tena miaro karakara anay andro aman'alina eo anilanay, mitondra anay tompo, manome anay ny fahasahiana ka dia andreto izay mifono aminao raha misalasala, mifono aminao raha mbola mino ny olombelona, mino ny razana, mino ny zavatra etỳ amin'izao tontolo izao. Tianao izay hatoky anao irery ihany satria Andriamanitra saro-piaro ianao ary ianao dia tena afo mandoro. Eny tia anay ianao nefa ianao dia mankahala ny ratsy, izay masina ihany hozy ianao no ahitan'Andriamanitra. Andreto izay manesy tena mifono aminao ny amin'ny masonay Jesosy, mifono aminao amin'ny masoko raha mijery ny zavatra miseho etỳ an-tany, mijery ny zavatra etỳ an-tany. Eny tompo, izay dia variana mijery etỳ an-tany etỳ fa tianao izay hijery anao any an-danitra any, ilay avo indrindra, ilay tsy toa. Eny tompo, ampianaro izay hijery anao, ilay any an-danitra, ilay Andriamanitra any an-danitra any mahay ny zavatra rehetra, mamindra fo, maniraka ny zanakao ilay tokana Jesosy Kristy nanome ny rahany ho fanadiovana ka dia mangataka ny rahan'ny zanakao Jesosy Kristy izay hanadio ny maso, ny masoko Jesosy, ny masonay tsirairay avy diovy ny masonay satria izay dia mijery izao tontolo izao tompo. Efa niteny ianao fa miovà amin'ny fanavaozana ny saina, tsy hanaraka izao tontolo izao ka dia mamboary ny fijerinay tompo, ny masonay. Tahaka izany koa ny sofina maheno ny zavatra maro etỳ amin'izao tontolo izao, ny ady, ny korontana, ny fanenjehana, ny fanaratsiana henonay amin'ny fiainanay, amin'ny fanarahana anao koa dia mifono aminao raha variana koa izay mitondra fo maloto tsy miraikitra aminao ny fonay fa mihaino ny zavatra etỳ an-tany dia mifono aminao ny amin'ny sofinay izay mihaino variana amin'izao zavatra misy amin'izao fotoana izao, ny amin'ny telefaonina, ny amin'ny televizion, ny amin'ny henonay andaniny sy ankilany betsaka tokoa ny mianjera hariva aman'alina amin'ny any amin'ny hafobe, any amin'ny fahaverezana fa izay dia tehirizinao tompo, mba ho tahirizina aminao eo anatrehanao koa izay Jesosy mba tsy heno izao tontolo izao fa heno anao irery ihany ary hatoky zavatra henonay Jesosy dia hatoky fa misy maniraka ny anjelinao ianao, maniraka ny anjelinao ianao miambina sy mikarakara anay dia mamindra fo aminay tompo, mamindra fo amin'ny tsy finoana, amin'ny fanahiana satria mihaino zavatra hafa izay tompo, zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Mifono aminao ny amin'ny fiteny, ny amin'ny zavatra ambara ny vavanay, ny molotray mora miteny. Ianao niteny teo fa hijery fotsiny koa izay, hijery fotsiny fa ianao mamaly ny ratsy fanahy. Ny ratsy fanahy dia ho valianao arak'izay nataony, aoka izay mba tsy ho isan'ny ratsy fanahy tompo, mifono aminao raha tao anatin'izany faharatsiam-panahy izany izay tompo, ny amin'ny fankalana, ny amin'ny alahelo, ny amin'ny lolo-po, ny fahatezerana hifonana aminao izany satria izany no mahatonga ny fiteninay tsy araka ny sitraponao ny lela. Matetika izay dia miteniteny foana, amin'izao izay dia mahita, maheno fa betsaka ny olona miteniteny ny amin'ny zavatra misy, tsy mahay mifehy ny tena ka dia tsy mahay mahafehy ny fiteny koa tompo, hifonana aminao aoka mba tsy ho izay izao izay Jesosy
Zay mihena anao ankehitriny, diovy, sasao ny lelanay, sasao ny molotray, ny vavanay mba tsy hiteny afa-tsy ny filazantsara hozy ianao ny fahatsaranao Jesosy Kristy ianao ilay filazantsara, ianao ilay teny tonga nofo zay namonjy anay, ianao no torianay Jesosy ka de ampianary zay manomboka izao hitory anao irery ihany. Ianao no miandry anay, ianao no tena famonjena ho anay Tompo miandry anay any an-danitra any ka ampianary zay Tompo diovy ny lelanay sasao ny vavanay, ny molotray amin'le ranao soa mba hanambara manomboka izao ny fahatsaranao ny anaranao. Raha miraiki-po, miraiki fitiavana aminao zay Tompo ka mahalala ny anaranao dia ho vonjenao ahafahanao tokoa ka de misaotra mba manadio amin'ny ranao soa ianao ny amin'ny vavanay, ny amin'ny fiteninay manomboka izao ny amin'ny fiaininay rehetra, ny fijerinay dia vaozy. Entina aminao koa ny tananay Jesosy, ny tanana mandray indray foana, manaonao foana tsy araka ny sitraponao diovy amin'ny ranao soa ny tanana, aoka araka ny teninao tokoa fa raha ny tananay no tsy hidiranay, ho avy ianao ka ny tananay no manakana tsy hionana aminao ahitanay ny voninahitra ao dia tsara aminay ary hozy ianao no manana tanana ilany, miditra amin'ny tanana ilany. Aoka izay tsy ho amin'izany fa diovy amin'ny ranao soa ny tananay, ny tongotray tahak'izany koa mba andeha tokoa Tompo ety ny lalana amin'ny fanarahana anao ary ny tongotray dia andeha araka ny sitraponao. Ny anjelinao hozy ianao no mitondra anay, mitrotro ianao tokoa Jesosy no mitrotro anay fa zay dia mandeha araka ny sitraponao irery ihany. Ianao no manitsakitsaka amin'ny anaranao tokoa, manitsaka tsahanay ny liona, ny menarana, ny vipera. Ianao Jesosy ny tompon'izany fahefana avy aminao zany de mbola ho raisinay koa rehefa avy eo fa ianao de manadio ny tenanay amin'ny ranao soa. Eny Tompo zany no isotroanay ny ranao Jesosy, ny ranao de narotsaka teo amin'ny hafijaliana, ampy manadio izy ianao manavaoka dia misotro ny ranao zay Jesosy, le ranao no sotroinay mandoro ihany koa ny ranao de mandoro zay tianao rehetra ao anatinay, n'inona valanaretina, n'inona tsimoka aretina, n'inona endrika aretina rehetra ao anatinay ao de dorana amin'ny ranao Jesosy, aoka ny ranao tokoa ny koriana ao anatinay ka de iraikitra ny fonay, ny fonao tokoa no hitepo ao anatinay, ny ranao Jesosy hanadio ka dia hanadio sy hanavao ny tenanay manontolo, ny taovanay, ny fiainanay manomboka izao ka diova ny fonay, ny fijery, ny fisainana mba hadio manomboka izao mba hijery anao, hanambara ny fahatsaranao ka de misaotra Jesosy ny amin'ny ranao soa. Eny tokoa ianao tokoa no mikarakara ny anaranao Jesosy no ataonay amin'ny anaranao hozy ianao aoka ataonay amin'ny anaranao ny zavatra rehetra ka de zany no andraisanay ny fahefana, ny ranao manome anay ny fahefana, ny hery, raisinay ny fahefana, mitsangana zany rehefa mibebaka sy mifona tokoa ny tsirairay avy rehefa ny tena mibebaka sy mifona mahatsiaro fa ny diovin'ny Tompo tam'rany de raiso ny fahefana mahasahi mandroaka ny devoly, roainy devoly hozy izy de handositra anareo ka de hitsanga antsika handroaka ny asan'ny maizina, ny asan'ny devoly ihany koa zay mamatopatotra, devoly mamatotra, mamingana ny vipera rehetra, ny menarana tranainy, ny menarana ela, ny dragona, ny lohan'ny dragona dia tapatapahana amin'ny anaran'i Jesosy atsipy any amin'ny farihy rehetra hafa, atsipy any an-davaky ny elo nareo Satana, Satana sy ny menarana ela, tapahana amin'ny anaran'i Jesosy afatotra, atsipy any an-davaky ny elo, any amin'ny farihy rehetra afy ny asan'ny devoly Satana, ny losifera rehetra, ny Belzebuba, ny mpandainga, mpamitaka, devoly mpandainga sy mpamitaka, mitondra tahotr, mitondra orooro, ny fahoriana ao anatin'ny fo, ao anatin'ny saina, amin'ny fanahinay dia tiako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, any amin'ny farihy rehetra afy ny Satana sy ny devoly sy hanaketsana-pahefana, didinareo Satana, roahana amin'ny anaran'i Jesosy, n'inona fikasan'ny Satana, ny tahotra, ny orooro, devolin'ny fahalemena, devolin'ny tsy finoana, devolin'ny fanahiana amin'izao fiainana izao didina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ny lolo-po rehetra, inona fahatezerana ao anatin'ny fo sy ny saina, roahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sy hanaketsana-pahefana ny devoly mpandainga, mpamitaka, inona fikasan'ny Satana amin'ny tahotra, ny henatra rehetra tsy ahafahana mitory manambara ny fahatsarahan'i Jesosy Kristy roahana amin'ny anaran'i Jesosy any amin'ny farihy rehetra afy.
devoly mpandainga, mpamitaka rehetra, roahana amin'ny anaran'i Jesosy ny devoly fampisarahana. Inona fikasan'ny Satana? Fampisarahana, ny fanakoron-tanana amin'ny asan'Andriamanitra, amin'ny ankonana sy amin'ny fianakaviana rehetra. Inona devoly fampisarahana? Tiako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, fialan-kely tsy anam-pahefana ny asan'ny devoly Satana, roahana amin'ny anaran'i Jesosy. Any amin'ny farihy rehetra avy nareo Satana, any an-davam-pinielo tehany efa resy ny Satana sy ny devoly roahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Devolon'ny Belzebuba, devolon'ny Jezebela, fahazaran-drasy, ny fomba ratsy rehetra, devolon'ny Jezebela, ny zazavavin-drano, amin'ny fanao maloto, ny tsy finoana, devolon'ny finonom-poana rehetra, ny fombafomba, ditiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ao any amin'ny farihy rehetra afo, tsy hanan-kery aminay, tsy hanjaka amin'ny tenanay, fa roahana any amin'ny farihy rehetra afo, any an-davam-pinielo. Satana sy ny devoly tsy hanan-kery tsy hanam-pahefana, devolon'ny aretina. Inona aretina? Torana amin'ny rahan'i Jesosy, roahana amin'ny anaran'i Jesosy, tsy hanan-kery ny areti-mandringana, ny aretina rehetra, ny endrika aretina, ny valana aretina, ny tsimoka aretina dia roahana amin'ny anaran'i Jesosy, tsy hanjaka amin'ny tenako, tsy hanjaka amin'ny ankonako, tsy hanjaka amin'ny vady aman-janaka, amin'ny mpanompony tsirairay avy amin'ny asan'Andriamanitra. Roahana ny aretina, ny areti-mandoza, ny areti-mandingana, foanana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Inona loza fikasana sy ny asan'ny Satana, loza ny accident, tiana amin'ny anaran'i Jesosy, foanana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho any amin'ny farihy rehetra hafa. Inona fikasan'ny Satana? Ny alika ny fahafatesana, devolin'ny fahafatesana, roahako amin'ny anaran'i Jesosy. Hivoaka nareo Satana, hivoaka any amin'ny farihy rehetra hafa, mialiky ny fahafatesana, endrika fahafatesana ara-panahy, ara-nofo, dia tiako amin'ny anaran'i Jesosy ho any amin'ny farihy rehetra hafa, tsy hanan-kery tsy hanam-pahefana. Efa resy ny Satana, efa resy ny Satana, hitsakitsahana ny menarana, hitsakitsahana ny vipera, roahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, tsahana amin'ny anaran'i Jesosy any amin'ny farihy rehetra hafa. Rahan'i Jesosy no andrakotra, ny rahan'i Jesosy no tahiry, ny rahanao Jesosy no antsoina, ny rahanao Jesosy ny anaranao no miaro, ny anaranao ny rahanao Jesosy mandrakotra anay, momba anay tsirairay avy amin'ny asa rehetra, any amin'ny asa fanompoana. Inona? Tsy finoana, devolin'ny tsy finoana, devolin'ny fanahiana zao fiainana zao, roahana amin'ny anaran'i Jesosy, tsy hanan-kery tsy hanjaka amin'ny fo sy ny fanahiny tsirairay avy. Fa ianao no hiasa, atoky fa ianao ilay Andriamanitra mahery, Andriamanitra avo, ilay Andriamanitra tsy toa, tompon'ny fahefana rehetra hatrany an-danitra ka hatraty an-tany. Ianao no tokonay, ianao no fiherenay, ianao ny vatolampy tokoa, ianao ilay vato fehizoro, tsy mihontsona ianao, tsy miova. Ianao no tokonay, ianao no inoanay Tompo, ianao ilay Tompo maniraka ny zanakao ilay tokonay Jesosy Kristy, ho famonjena, ho fanavotana, hanomana toerana ho anay any an-danitra any. Fa ny Satana rehetra, ny devoly manome fampierekerehana, fampianaran-diso rehetra, ny lainga sy ny fitaka, roahana amin'ny anaran'i Jesosy any amin'ny farihy rehetra avy. Inona lainga sy fitaka izay mampiororo, manome tahotra, fampiororoana, fampahoriana rehetra, roahana sy didiana amin'ny anaran'i Jesosy any amin'ny farihy rehetra hafa. Miendrika fampahoriana, fanororoana, ny ozona, ny fanaratsiana, ny fanenjehana, endrika fanenjehana rehetra amin'ny asan'Andriamanitra, roahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny fanenjehana, ny fanaratsiana, ny fankalana amin'ny asan'Andriamanitra, amin'ny mpanompony tsirairay avy, roahana, foanana amin'ny anaran'i Jesosy any amin'ny farihy rehetra hafa. Fa ny rahan'i Jesosy andrakotra manomboka izao, ny rahan'i Jesosy no andrakotra, rakofana amin'ny rahanao Jesosy, rakofana amin'ny rahanao ny tenanay tsirairay avy. Rahan'i Jesosy andrakotra ny tokantranonay, ny ankohonanay, ny asanao rehetra, ny fanananay rehetra, rakofana amin'ny rahan'i Jesosy. Izao asa fanompoana zao, asa amin'izao fitoriana zao rakofana amin'ny rahan'i Jesosy ny mpanompony tsirairay avy, n'iza n'iza mandray anao tombo sy mpamonjy dia rakofana amin'ny rahanao Jesosy ny mpanomponao tsirairay avy. Ny fiainanay manomboka izao dia ianao no mandrakotra, ianao no miasa, ianao no mitahiry, dia misaotra amin'ny rahanao Jesosy. Ny rahanao tokoa momba anay, ny rahanao mitahiry, ny rahanao mandrakotra, ny rahanao manadio, manavao, manafaka anay ianao Tompo dia misaotra satria manafaka ianao, manadio, namindra fo ianao, namela heloka dia misaotra anao izay Tompo. Misaotra satria ny devoly dia efa resy any amin'ny farihy rehetra hafa ny sazan'ny devoly Satana. Inona? Endriky Satana sy ny devoly, ny menarana ela, ny devoly Losifera, ny Belzebuba, ny dragona izay an'ny Satana,
tsy hanan-kely, tsy hanam-pahefana fa ny ranao Jesosy mandrakotra, ny ranao manadio sy miaro anay manomboka izao. Misaotra anao amin'ny fanadiovana, fanavaozana, dia misaotra Tompo. Verina antsika androalika, verina androalika tsika efa androahana ny devoly Satana. Raha nino ianao dia lasa tokoa ny devoly, fa lasa ny zavatra taloha izy dia avaoziny Tompo. Mety finoana fanantenana tsika ka angatao ny fanahy masina, angatah ny fanahy masina hameno antsika ny devoly dia efa lasa any amin'ny farihy miretrafo, any amin'ny elo, any amin'ny efitra rehetra any no misy azy. Fa angatao ny Tompo hameno anao ilay fanahy masina. Eny Tompo misaotra anao izay satria manafaka ianao misaotra amin'ny ranao soa manadio, dia mangataka anao izay fanahy masina hameno anay manomboka izao. Fenoy anao ny tenanay manontolo, tendreo ny vavanay, tendreo ny sainay, tendreo ny molotray, ananay manontolo, ny tenanay manontolo, mba hainao tokoa hameno anay hitobaka tokoa ny voninahitra ao araka ny teninao teo, satria mahatoky anao izay Tompo fa hainao ilay fanahy ny fahamarinana, ilay fanahy ny fahamasinana, manafaka anay ilay fanahy mpanazava, manazava ny lalànay manomboka izao, manazava ny teninao, mampahafantatra anay ny marina. Eny Tompo rehefa mandray, raha fantatray ny marina dia ny marina tokoa no manafaka anay. Ilay teninao dia ianao Jesosy manafaka anay ka dia fenoy anao izay. Ilay fanahy mananatra, mampianatra anay koa, mampahafantatra anay ny marina, dia manolo-tsaina, mitari-dalana, ilay fanahy fiton'Andriamanitra ho aminay tsirairay avy, mitoetra ao anatinay, ho eo aminareo mandrakariva hozy ianao ao anatinareo. Dia fenoy foana izay Tompo hiseho tokoa ny voninahitra ao amin'ny fiainanay, hiseho ilay fanahinao masina ary mitenena araka ny fombanao. Fanahy masina ampahafantaro anay ny sitraponao, ny tokony ataonay na ny tsy tokony ataonay koa, amin'ny fanarahana anao, amin'ny fanomponanao. Misaotra fanahy masina, misaotra fa eo aminay ianao tokoa rehefa tia dia tiana ianao hatramin'ny farany, tsy miova ianao hatramin'ny taloha ankehitriny ary mandrakizay. Misaotra fanahy masina fa ianao mikarakara, mijery, mihaino anay mandrakariva. Raha miantso anao tokoa izay dia hamaly ianao any an-danitra any. Misaotra indrindra Tompo, misaotra iray amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany bavaka izany. Misaotra Tompo. Aleloia. Amen. Amen. Misaotra ny Tompontsika. Araka ny efa fantatsika izany rehefa mpanaraka matetika antsika dia tsy antsoinay intsony manaraka, mety tsy hiteny intsony izay hoe tapany voalohany, fa mitohy ny asan'ny Tompo. Ao anatin'ny asan'ny Tompo izany mba hitondra antsika any an-danitra izao asa izao. Ka dia izay izany no anjarako androany aloha, fa ho raisin'ny mama Felisa izany tohiny ny amin'ny fampahelezana sy ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Efa manao velomanao sady amin'ny anaran'ny Jesosy Tompo. Ny sitrapon'ny Tompo dia milina antsika izany amin'ny heriny tahaka izao isaky ny sabata, sabotsy, amin'ny 7 alina na 0. Tahiny Tompontsika Tompo. Amen. Aleloia. Satria ny sokerika ny amin'ny fampibebahana sy fitariana moa izany, fitariana sy fampibebahana sorantsika any sokerika izany, voninahitra ho an'i Jesosy. Dia araka ny tenenin'ny sokerika teo ratsy ny andro aty, mangatsiaka manomboka miditra mihitsy ny antsika dia eo moa ny tsy fahasalamana kely izany. Dia ny Tompo any ampitafy hery, efa nangataka ny fanahy masina, efa nandroaka ny devoly teo dia efa nangataka ny fanahy masina hameno antsika, ampahery antsika, dia efa nahazo hery izao ny amin'ny endrasantsika ny tenin'ny Tompo izany. Ny tenin'Andriamanitra rehefa avy eo dia tena momba ny amin'ny koa, mombana koa ny amin'ny devoly izany. Ka mila antsika mandroaka ny fahavalo, sy tena ratsy mihitsy ny fahavalo. Ka hivavaka aloha isika, navavaka foana isika tsy mainona mihitsy, vavaka aloha isika mbola angataka ihany koa ny fanahy masina hampahery ahy ary koa anareo izay hiaino ihany koa. Hivavaka isika Tompo. Misaotra fanahy masina malala satria ianao tokoa no mitantana izao asa izao. Ianao no patron, ianao no teto hatramin'ny fiandohana. Fa raha izay fotsiny ihany dia nofo izay mora reraka. Fa ianao no patron fanahy masina ka voninahitra ho anao dera ho anao.
misaotra anao lehibe Jesosy, misaotra anao Ray Malala satria Andriamanitra tokana ianao ary tsisy toanao. Mangataka aminao aho Jesosy Tompo, ka ianao no ampiteny ahy amin'ny alalan'ny fanahy masinao amin'izao ora sy fotoana izao. Ka izay sitrakao irery ihany no voambara aminay zanakao tsiraray avy, ampahery anay, ampifoha anay, ampiambina anay Jesosy. Ka aoka ianao hanokatra ny masom-panahy tsiraray avy. Ka mitenena fanahy masina malala fa mianao izay ny voninahitra ho anao irery ihany. Afeno aho ao ambany tanamahirinao Jesosy, foka ianao no hitan'ny olona fa izaho kosa Jesosy dia hiena ambany dia ambany tahaka ny teny Jona mpanao batisa. Ka misandrata Jesosy ny amin'ny fahalebiazanao, ny amin'ny teny rehetra izay hoentinety Tompo dia ho voninahitra ao izany, anafahanao ny vahoakanao tsiraray avy. Ka misaotra Jesosy. Aleloia. Amen. Ny ten'Andriamanitra zany anio izay hoentiko anareo ho antsika moa zany satria izaho koa anatin'izany dia ao amin'ny Matio toko 9. Matio toko 9 andihy 9:20 ka hatramin'ny 7:20. Dia ho raisintsika koa satria misy version hafa koa izy io, misy any amin'ny Marka dia ao amin'ny Luka ihany koa, fa tsy vakiantsika daholo zany le anankiroa mitovy aminazy io fa atao amin'ny Matio toko 9 zany no raisintsika zany. Dia avy eo tsika handray verset vitsy koa tsika zany après anio. Dia ho vakiantsika zany ny teny aloha amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Matio toko 9 andihy 9:20 ka hatramin'ny 4:30. Ny tantara eto dia manambara ny amin'ny nanasitranan'i Jesosy ireo demoniaka roa. Izay titra eto. Nefa izy io any amin'ny bokin'ny Marka sy any amin'ny Luka dia tsy anankiroa fa hoe iray ihany. Io zany arakaraka azy ireo nanoratra zany io fa ny Tompo no malala, io zany tsy adina hevitra io. Fa Jesosy no malala ary tsika izay voasoratra zany no ho raisintsika dia io zany no dinihantsika io zany omeny fanahy masina antsika zany, fampitandremana lehibe mihitsy io teny io dia ho hitantsika eo, ho hitanareo ny izay tiany fanahy masina ambara zany. Matio toko 9 andihy 9:20 ka hatramin'ny 4:30 azafady. Vakiantsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny titra dia hoe ny nanasitranan'i Jesosy ireo demoniaka roa. Ary no tonga teny ampita tany amin'ny tany Gadareniana izy ireo dia nifanena taminy ny demoniaka roa lay avy tany amin'ny fasana, sady tena masika ka tsy nisy olona say nandalo tamin'izany lalana izany. Indro ny antsoantso izy ireo hoe: moa mifaninona akory izahay sy anao, ry zanak'Andriamanitra tonga ety va ianao hampijaly anay alohan'ny fotoana. Ary nisy kisoa maro andiany iray nihinana teny lavidavitra azy ireo teny, dia nifona tamin'i Jesosy ireo demonia ka niteny hoe: raha avoakanao ary izahay dia alefaso akany anatin'ireo kisoa ireo, azafady, dia alefaso akany anatin'ireo kisoa iray andian'ireo. Dia hoy izy taminy: mandehana, dia lasa ireo ka niditra tao anatin'ny kisoa ary indreny nitratrevatreva teny amin'ny antsana ho any amin'ny ranomasina ny kisoa rehetra ka maty tany anatin'ny rano. Ary nandositra ny mpiandry kisoa dia nakany an-tanàna ka nilaza ny zavatra rehetra ny amin'ireo demoniaka. Ary indreo ny olona rehetra avy tao an-tanàna tonga mba hitsena an Jesosy. Kanefa noho ny nahita azy izy ireo dia nifona tamin'i Jesosy mba hialany amin'ny faritaniny. Amen. Ry havana, eto ny tantara dia fantatsika tsara fa i Jesosy zany no ambara eto. Izy no ambara eto ary manambara ny amin'ny fanafahana nataony. Misy ny olona miteny mihitsy hoe misy olona miteny mihitsy hoe tokony tsy androaka devoly intsony. Ry havana, ahoana ny ao anatinao raha ohatra tsy mandroaka devoly ianao? Tena zava-doza be, satria ny Tompo ara nanome baiko mihitsy hoe roay ny devoly, nomeny ny fahefana arak'ile jerefy tamin'ny zokerika teo tamintsika alohantsika androaka devoly hoe handray ny hery sy ny fahefana. Nomeny Tompo mihitsy ny hery sy ny fahefana ahafahantsika mandroaka ny fahavalo.
Izany hoe ny tompo mampianatra antsika izy amin'izay rehetra natao tety ambony tany mba ho arahantsika. Eto ireo devoly ireo na ilay devoly satria raha teneniko hoe ny tompo no mahalala na anankiroa izy io na anankiray. Eto izany ilay devoly dia tena mihitsy hoe demoniaka zany izy io satria misy karazany mantsy ny amin'ny olona misy devoly sady fampianarana zany eto fanamasa mampianatra tsy nomanina mihitsy izy mampianatra izay tiany ambara ary kosa fampaherezana ary fampitandremana. Misy karazany roa zany ny olona misy devoly. Misy ny atao hoe demoniaka. Ny atao hoe demoniaka tena hoe olona voafatotra ny fanahy ratsy mihitsy zany. Dia na ny momba anazy ny fanahy efa any amin'ny elo. Ny tompo mbola velona ilay olona. Mbola velona ilay olona. Ny fanahiny efa any amin'ny elo. Fa ilay olona mandehandeha ety ambony tany iny efa araka io hitantsika io tena hoe ohatran'ny hoe olona adala mihitsy zany izy izay ilay izy. Olona adala mihitsy na ohatra hoe olona meme tampoka foana. Na ohatra hoe tsy ary saina koa zany satria ny fanahiny tsy ao anatiny intsony izany atao hoe demoniaka. Dia rehefa indraindray ny olona ohatran'ireny rehefa alana devoly dia afatotra mihitsy. Dia misy koa ny olona hoe miresaka aminao dia tsy normal ny firesany. Izay ny atao hoe demoniaka. Maro be ny ety ampitan-dranomasina tezareo hoe schizophrène. Ohatrohatr'izay ilay izy io? Izay fiteny zareo anazy io? Avalà misaotra betsaka isika erika. Dia ireny any amin'ny toerana psikiatra zany. Psikiatrika any no ametrahany olona izy ireny satria mare feo izy indraindray izy mitendrery indraindray mamono olona amin'ny tsy antony izay ny atao hoe tena hoe demoniaka zany. Kanefany isika koa tsy raray avy tsy maintsy atao délivrance satria ny atantsika koa misy fahotana koa tsika. Izay ilay misy loto koa izay ilay hoe mila tsika tena hoe ahafahana koa izany tsika tsy raray avy. Satria hatrany amin'ny Adama sy Eva fatantsika anaty baiboly hatrany amin'ny Adama sy Eva no efa nanota isika. Dia mila tsika ahafahana zany. Satria izay nahatonga ny tompo hoe miteny izy tao amin'ny Jaona 9:20 hoe koa raha ny zanaka no ahafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Ary izay koa ilay hoe aza mamey fitoerana ho an'ny devoly. Misy ten'Andriamanitra koa manambara izany tao any amin'ny Efesiana angambany izay. Izany hoe mila zany tsika tena hoe mahafantatra tsara mihitsy hoe itsika dia mpanota ary trano mora petrahan'ny fanahy ratsy ka tsy miambina isika. Zavatra kely foana dia idiran'ny devoly aman'olona. Ry havana ny amin'ny délivrance izay efa nataonay maromaro any izay fa tena gaga ange hoe indraindray hoe ahoana no isian'ny devoly ohatr'izany amin'ny olona anankiray. Tena hoe olona anankiray dia tena hoe araka ny teny hoe leziona. Tsy voaisany izany tompoko hoe. Nefa izay no ambaran'ilay devoly ao anatiny nefa mbola misy karazana hafa koa ny devoly izay nalàna tao amin'ilay olona. Izany hoe be dia be zany tena hoe tsy voaisa. Satria trano isika, fanahy isika. Dia raha tsy fanahy tsara ny anatintsika dia fanahy ratsy. Izay mahatonga antsika mandroaka foana devoly eto. Satria ny antony mba hialan'ilay fanahy ratsy, mba hitoeran'ny fanahy masina. Dia tsika mangataka fanahy masina araka ny mahazatra ataontsika eto. Tokony ianao izany ianao isan'andro fazamaiandrenay satria tena mila miambina satria ny fahavalo dia tsy faly. Ho hitantsika rehefa avy eo. Tsy faly ny fahavalo. Tsy faly izy. Ary tena fahatezerana be no hiaviany ety ambony tany rehefa ho avy ny fotoana. Fa efa ity izy. Fa rehefa horohana avy any an-danitra izy avy any ambony avy any amin'ny rahona ambony eny satria eny mantsy ny sasany eny. Mazava be anatin'ny ten'Andriamanitra. Rehefa horohana izy dia amin'ny fahatezerana lehibe ny hidinany ety ambony tany. Fahatezerana lehibe. Ho vakiantsika ny teny eto amin'ny Matio dia miditra isika arak'izay itiavany fanahy masina anazy. 9:20 Matio 5:9. Hoy ny teny tompo vakiako amin'ny anarany. Ary no tonga teny ampita tany amin'ny tany avekitra mandeha. Ary no tonga teny ampita tany amin'ny tany Gadareniana izy ireo dia nifanena tamin'ny demoniaka roa lahy. Avy tany amin'ny fasana sady tena masika ka tsy nisy olona say nandalo
tamin'izany lalana izany. Amen hatreo aloha. Eto zany ilay devoly dia tena masika ary avy tany amin'ny fasana. Ry havana, ny fasana dia fantatsika tsara fa any ny ametrahana ny olona maty. Nefa ny marobe ny olona maty izay tsy ao amin'ny tompo. Izany hoe feno fanahy maloto marobe zany ny any am-pasana. Ka tokony mitandrina isika, tokony mitandrina mafy dia mafy isika. Eto ireo devoly ireo, azafady, eto ireo demoniaka ireo izy roa lahy moa zany na izy anankiray dia avy tany amin'ny fasana. Ato amin'ny version anankiray ato izy ato amin'ny jerentsika ny ato amin'ny marka 5 hafa indray ny ambarany ao. Marka 5 ndao vakintsika kely fotsiny ihany ny amin'io Marka 5 dia jerevo ny teny eto Marka 5 andiny voalohany andiny voalohany dia hoy indray ny teny eto amin'an'i Jesosy Tompo. Ary tonga teny ampitany ranomasina tao amin'ny tany Geraseniana izy ireo. Noho ny ala teo an-tsambo kely izy avy hatrany dia nifanena taminy avy tany amin'ny fasana lehilahy iray azo mpanahy maloto. Teny amin'ny fasana izy io no nitoetra ary tsy nisy olona nahafatotra azy intsony na dia tamin'ny rojo vy aza. Amen hatreo aloha. Hitanareo zany teny amin'ny fasana izy zany no nitoetra zany. Eny zany no nitoetra zany. Dia heverantsika tao amin'ny boky Matio. Dia hoy any amin'ny 9:7. Indro niantsoantso izy ireo hoe moa mifaninana akory izay sy anao, ry zanak'Andriamanitra tonga ety va ianao ampijaly anay alohan'ny fotoana. Amen. Io teny io no nampahafantariny fanahy masina tamiko an'io tena hoe hoentina ho tsindriana bebe kokoa eto. Io zany tena hoe ho raisitsika bebe kokoa zany tena hoe voaboasan'ny fanahy masina eto aveko indray-pandeha. Jesosy zany no iresan'izy ireo hoy zany izy ireo hoe indro niantsoantso izy ireo hoe moa mifaninana akory izahay sy anao ry zanak'Andriamanitra tonga ety va ianao hampijaly anay alohan'ny fotoana. Amen. Eto zany dia manambara sahady fa ny devoly dia mahafantatra an' Jesosy ary matahotra an' Jesosy. Fantany tsara mihitsy hoe zanak'Andriamanitra izy ary miteny izy hoe indro, azafady, miteny izy hoe moa mifaninana akory izay sy anao. Hitanareo zany moa mifaninana akory izay sy anao. Zany hoe mila tsika mitandrina, tsisy fandraisan'ny fahavalo amin'Andriamanitra. Rehefa miaraka amin'ny tompontsika dia miaraka amin'ny Jesosy. Rehefa miaraka amin'ny vavalontsika dia miaraka amin'ny fahavalo. Andriamanitra tsy mihavana amin'ny fahavalo. Izay ny Jesosy. Ny devoly roahany devoly fa tsy mitoetra anatin'ny olona. Izay koa ny amin'ny avy Jesosy mandroaka devoly ny eto. Tena hoe manafaka mihitsy Jesosy ho an'ny olona izay mangataka ahafahana. Fa mila mino nefa ilay olona mila mino. Ary tena hoe mila ihany koa mijoro dia miova. Fa tsy koa hoe ahafahana dia eny dia mbola hoe tsy mety afaka ako tsy ato. Rehefa roana ilay devoly dia ianao amin'izay mila mijoro. Fa tsy verina hoe latsaka foana ny anjera foana dia milatsaka foana ny anjera foana tsy ato. Tsy izany anie, tsy vazivazy anie no any an-danitra. Tsy vazivazy no any an-danitra. Fa rehefa roana ny devoly, rehefa fana ny olona anankiray, izay eto amin'ny avy Jesosy dia mandroso manompo an' Jesosy ary mijoro amin'izay. Mijoro amin'izay. Izay ny eto amin'ny avy Jesosy. Fa tsy hoe koa hoe atao délivrance dia mbola reraka be foana dia tsy tafajoro mihitsy fa latsaka minota foana. Tsy ohatr'izany ny eto. Fa mijoro mandray ny hery sy ny fahefana dia mandroso an' Jesosy. Miala tanteraka amin'ny ratsy rehetra. Raha mpijangajanga teo aloha dia ahafahana fijangajangana dia tsy mijangajanga intsony. Izay eto amin'ny avy Jesosy. Tsy mijangajanga intsony
na maso ary zay eto amin'ny avy Jesosy. Raha ohatra mpangalatra teo aloha dia roahana koa ny devoly fangalarana dia tsy mangalatra intsony na dia ariary raha io na dia 1 centime raha io dia tsy mangalatra intsony. Eo koa ny lainga raha mpandaika satria ny lainga idirana any amin'ny elo zany any amin'ny Apokalipsy 22:15 afaka vakianao. Lainga dia mahavelany amin'ny elo. Eo koa ny Apokalipsy 21:9. Lainga dia mahavelany amin'ny elo. Eto amin'ny avy Jesosy tena hoe stricta be araka ny fanahy masina, araka ny tenin'Andriamanitra. Araka ny tenin'Andriamanitra tsy mivazovazo mihitsy ato amin'ny avy Jesosy fa makatoa ny tompo. Zay mahazaka mahazaka, zay tsy mahazaka tsy mahazaka. Zay eto amin'ny avy Jesosy satria te hitra lanitra izay, te hitra lanitra izay. Rehefa tena te hiova ianao dia maharitra eto. Fa rehefa mbola tsy te hiova dia tsy ho tamana eto satria eto tsy azo atao risoriso, tsy azo atao kolikoly fa ny eto dia ny marina ihany, famarinana ihany ny ataon'io ho avy Jesosy satria ho any an-danitra. Raha mpanao kolikoly teo aloha dia miala tanteraka amin'ny kolikoly. Raha mpanao risoriso dia miala tanteraka amin'ny risoriso. Zay ny tena hoe ahafahana tanteraka. Zay ny ilain'i Jesosy anie. Zay ny tompo rehefa manafaka. Zay ny tompo rehefa manafaka. Zay ny araka ny teny hoe ny tsy masina dia tsy tafiditra ny lanitra mihitsy. Zay ny tafiditra any an-danitra. Mila tena masina Jesosy. Eto zany dia ilay devoly ireo, ilay demoniaka ireo dia nafantatra tsara hoe i Jesosy io ka zanak'Andriamanitra izy io. Ary izy ho avy zany ny tompo ary ambara ny teny eto hoe tonga ety va ianao ampijaly anay alohan'ny fotoana. Amen. Hitanareo zany. Izy ireo zany mahafantatra tsara fa ho hijaly mandrakizay izy ireo. Ho avy ny fotoana hijalian'izy ireo. Eto Matadidy ampatsy fanahy masina eto tany amin'ny toby tamin'ny taona lasa tany Madagasikara ako dia nisy délivrance natao tao. Dia miteny le devoly zany. Niteny le devoly. Sadidiko hoe Losifera angamba tamin'izay no niteny zany, teny secret izy satria ampamoahana izy satria misy zany tonga anafika an'ilay olona, anakana an'ilay olona tsy handeha hivavaka ao amin'io avy Jesosy. Zay zavatra natao tamin'izay. Hoe sakana zany handeha hivavaka amin'ny avy Jesosy ilay olona. Tena hoe sakana mihitsy tsy ahita fahamarinana zany. Dia tamin'izay nisy teny nambarako taminy hoe fantatrareo fa nareo ka tena hoe mandrakizay tena hoe ho very mandrakizay. Fanta fa ho avy Jesosy. Fanta fa ho avy Jesosy dia manaika izy. Fantany tsara mihitsy. Fantany tsara mihitsy fa ho avy Jesosy. Zay mahatonga zareo mihazakazaka manao ny asa ry havana. Tsika koa tokony hiazakazaka koa tsika hanao ny asantsika. Tokony tsika hiazakazaka koa tsika hanao ny asantsika hamonjy fanahy. Satria izy ireo mihazakazaka tsy matory andro manalina ny fahavalo mitady izay arapany. Hiaraka hijaly aminazy any amin'ny elo anie io zay hoe nitetika anie. Hiaraka hijaly aminy any amin'ny elo io. Zay no ataon'izy ireo. Miteny mihitsy izy. Miteny mihitsy izy fa tena hoe ataony izay bahanana an'ilay olona izany anaraka an'i Jesosy. Ilay ramatoa tamin'izay fotoana izay, ramatoa io dia izy sarabady zany ilay ramatoa. Dia ny avy eo amin'izay azahoanareo tsara zavatra niseho. Nohony avy eo ilay ramatoa nefany mitandrina ny tenany. Dia zavatra notenenin'i Losifera tamin'izany. Satria hoe inona koa nataonao aminazy, inona zavatra tetikanao aminy koa, inona ny ataonao. Dia niteneniny mihitsy ohatr'izao zao nambarany hoe atao zany izay ampijangajanga ilay ramatoa. Tambazany vola avy amina lehilahy zany. Atao izay alava an'ilay ramatoa hijangajanga. Hitanareo zany? Zay satria amin'izay tsy afaka nompo ny tompo dia hiverina ny faharatsiana. Dia ho azy any amin'ny elo. Miala tompoko avy fijangajangana. Miala avy fijangajangana. Omeny olona zany taritina amin'ny olona mba ahita lehilahy bebe vola dia ho very fanahin'ilay ramatoa. So na ny tompo fa afaka tanteraka ilay olona ary mpanompon'Andriamanitra izy ankehitriny. Ka mila antsika tena hoe mitandrina rehefa miala dia miala amin'ny fahotana. Miala dia miala amin'ny fahotana. Eto zany dia miteny zany izy hoe tonga ety va ianao ampijaly anay alohan'ny fotoana. Ho avy ny fotoana hahaveren'izy ireo, hijalian'izy ireo mandrakizay. Tonga dia meko anao ny verset
any amin'ny boky ny apokalipsia manambara ny amin'ny zavatra iseho amin'ny andro farany izany. Apokalipsia toko faharoapolo efa matetika ihany verse io verina eto zany fa omeko anao ihany. Apokalipsia toko faharoapolo andininy 10. Hoy ny tevako amin'ny anaty Jesosy Tompo hoe ary ny devoly izay namitaka azy dia natsipy tany amin'ny faria afo sy solifara izay misy ilay bibidia sy ilay mpaminany sandoka koa ary ampijaliana andro amanalina mandrakizay ireo. Amen. Zay le izy. Any amin'ny solifara, any amin'ny afo mandrakizay izany. Zay na tonga le devoly tato le demoniaka ny teny hoe tonga aloha zany Jesosy hoe ampijalianay alova ianao. Satria amin'ny fotoana farany dia any ny plasy misy an'izy ireo, any faria afo mandrakizay. Dia izay olona ihany koa tsy mankatoa ny tompo fa manao izay tiany atao foana dia hiaraka amin'ireo mandrakizay. Ry havana mibeba, miova. Satria zavadozany any amin'ny elo, zavadozany any amin'ny elo to. Ilayntsika tena mitandrina mafy. Fantatry ny devoly sahady fa resy sahady izy ireo. Efa resy anie izy ireo e. Fanta fa resy izy ireo. Zay mba tonga antsika mandroaka anazy tonga dia lasa izy rehefa karohantsika amin'ny hery sy fahefana. Amin'ny hery sy ny fahefana. Dia jerevy ny ten'Andriamanitra tosantsika ny eto amin'ny andininy 30 atao amin'ny Matio toko 9. Ary nisy kisoa maro andiany iray ny hinana teny lavidavitra azy ireo teny dia nifona tamin'i Jesosy ireo demonia ka niteny hoe raha avoakanao ary izahay dia alefaso akany anatin'ireo kisoa iray andiany ireo. Amen. Natreo aloha. Hitanareo izany? Nifona tamin'i Jesosy izy ireo mba tsy ho averina any amin'ny afo be. Fa nangatahany izy ireo dia hitantsika tsara eto fa ho alefa anatin'ilay kisoa. Satria ny antony dia izao, ilay kisoa ho faty any an-dranomasina. Io mazava be io. Dia zareo zany any an-dranomasina zany ilay fanaratsy aloha zany any ambany any zareo. Rehefa avy eo zareo hitady olona indray hitoerany. Izay olona tsy mino moa zany. Izay olona maloto fiainana zany. Dia mitsofoka indray zareo anatin'ny olona. Satria ny devoly aoko ho fantatsika tsara. Ny devoly dia tsy mety maty. Tsy afaka mihitsy androaka devoly dia hoe hamono devoly. Tsy atompoko. Fanaratsy. Tsy mety maty fa roaina. Roaina dia mandeha izy. Averany amin'ny elo izy. Nalefa any amin'ny tany foana izy. Any ny plasy misy anazy. Dia ianao mila anao mitandrina ny tenanao mba hadio foana amin'izay mba tsy hiverenany ao aminao. Satria mazava be koa ny ten'Andriamanitra hoe raha miverina ny devoly ao anatin'ny olona anankiray ka raha ohatra ka maloto izany ilay olona anankiray, tsy hoe madio izany ny anatiny dia mitondra namana 7 hafa indray izy. Isaky ny devoly izay nalana tao amin'ilay olona. Ry havana. Zava-doza be anie izany. Zava-doza be hoe olona androahana devoly dia avy eo miverina ilay devoly ao anatiny dia hitondra namana be dia be dia ohatran'ny ahoana izany hiabetsahany devoly ao anatin'ilay olona. Mila mitandrina be dia mila mitandrina mafy dia mafy isika tokoa. Izany teny izany dia hitanao amin'ny Matio toko 12. Afaka raisinao ny verse dia ho vakianao rehefa malalaka ianao. Matio toko 12 andiny 17 ka hatramin'ny 15. Afeky mandeha. Matio toko 12 andiny 17 ka hatramin'ny 15. Dia veryntsika ny bokin'ny Matio. Dia eto izany ilay demoniaka nangataka tamin'ny tompo izany. Nangataka tamin'ny tompo ny fona zany teny eto, ny fona. Nefa jerevy ny teny ao amin'ny bokin'ny Marka. Ataony jerentsika ao amin'ny bokin'ny Marka toko 5. Mitovy ny teny ao amin'ny bokin'ny Marka sy ao amin'ny bokin'ny Lioka. Marka toko 5 dia jerevy ny teny indray ato. Marka toko 5 tonga dia vakiantsika ny andininy 5. Ny eo amin'ny andininy 5 , 9 tonga dia vakiantsika eo. Marka toko 5 andininy 5 .
Fa no natsinjo an Jesosy teny lavitra teny izy dia niazakazaka ka niankohaka teo anatrehany. Hitanareo izany? Amen. Niankohaka teo anatrehany. Niankohaka teo anatrehany. Le tatao Matteo dia hoe nifona. Fa eto le devoly tonga dia niankohaka, tonga dia niforotra izy teo anatrehany Jesosy. Satria ilay zanak'Andriamanitra ny eo alohany. Ilay zanak'Andriamanitra ny eo alohany. Dia toy izao koa ny ato amin'ny Marka 7 hoe sady niazo tao feo mahery hoe moa mifaninana akory izao sy ianao ry Jesosy zanak'Andriamanitra avo indrindra ho. Mangataka aminao amin'ny anaran'Andriamanitra aho, aza mampijaly ahy. Hitanareo izany? Aza mampijaly ahy. Fantantsara fa ny Tompo dia izy no ampijaly andreo amin'ny andro farany. Izy no ampijaly andreo amin'ny andro farany. Indraindray izay rehefa mandroaka devoly dia voatsela mihitsy le izy mantsy tsy ary hoe vitako vidéo foana zany na ny zavatra izay ampahafantarin'ny tompona fanahy masina ny asehony rehefa fotraka mivavaka izay anatin'ny groupe zany ny latsinainy na larobia zany. Indraindray misy fahitana hitako zany zavatra miseho indraindray izay mivavaka eo am-pandroana devoly ohatra dia hita mihitsy hoe mikoropaka ny any amin'ny elo, koropaka aseho fanahy masina zavatra izay. Tena hoe mikoropaka indraindray tena hoe menjera mihitsy Lusifera amin'ny sezany. Aseho fanahy masina zany amin'ny fahitana. Menjera tena hoe miongana zany dia tena hoe mikoropaka mihitsy ilay devoly kely be dia be eo akaikiny. Ry havana. Anaran'i Jesosy tsy zakan'izy ireo. Anaran'ny Tompo dia anarana lehibe indrindra. Io ilay teny ezoka eto hoe Yesoa. Atahorany devoly io. Atahorany io. Ka tokony tsika tena hitandrina mafy mihitsy. Te hitandrina mafy mihitsy. Eto zany devoly dia niankohaka. Ao amin'ny Lioka dia toy izany koa ny teny niankohaka koa izy. Izay koa ny teny koa amin'ny Lioka. Lioka 9:9 atao jerentsika ihany. Lioka 9:9. Lioka 9:9 andiny 7:20. Hoy tevaka eo amin'ny Jesosy Tompo hoe fa noho nahitan' Jesosy izy dia niantso mafy sady niankohaka teo anatrehany ka niteny tamin'ny feo mahery hoe moa mifaninana akory izao sy ianao ry Jesosy zanak'Andriamanitra avo indrindra ho. Miangavy ianao aho, aza mampijaly ahy. Amen. Hitanareo izany? Eto zany dia tonga amin'ilay tenin'Andriamanitra. Le hoe ny tsika rehetra dia mila mandoaly satria ny Tompo zany. Atao tsika verse eo ameko anareo ny verse ao amin'ny Filipiana 2:2. Filipiana 2:2 dia manambara mihitsy hoe ny lohalika rehetra. Ny lohalika rehetra dia tsy maintsy mandohalika anatrehany Tompo. Filipiana 2:2-10. Vakiko tena amin'ny Jesosy Tompo hoe mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andolehan'ny lohalika rehetra na ny any an-danitra na ny etỳ an-tany na ny any ambany tany sy anekely ela rehetra fa Jesosy Kristy no Tompo ho vonahitr'Andriamanitra ray. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany no andolehan'ny lohalika rehetra. Jerefa le devoly niankohaka. Zany miankohaka izany tena mbola mihoatra ny amin'ny mandohalika izany. Mihoatra ny amin'ny mandohalika izany. Ny miankohaka dia sady mandohalika no miankohaka amin'ny tany zany no. Eto dia manambara ny teny hoe mba ho amin'ny anaran'i Jesosy, mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andolehan'ny lohalika rehetra na ny any an-danitra hoy ny teny na ny etỳ an-tany na ny any ambany tany sy anekely ela rehetra fa Jesosy Kristy no Tompo ho vonahitr'Andriamanitra ray. Amen. Ry havana, tena izany mihitsy. Ny Tompo Andriamanitra mihitsy no mandidy an'io e. Izy mihitsy no mandidy an'io hoe tsika tsy maintsy tsika mandohalika eo anatrehany. Atao jerentsika izany teny izany ao amin'ny Romanina. Romanina 4:10. Vakiko ny teny anaran'i Jesosy Tompo. Romanina 4:10. Satria voasoratra hoe raha velona koa ao hoy ny Tompo ny lohalika rehetra dia andohalika eo anatrehako ary ny lela rehetra dia hidera an'Andriamanitra. 12:20. Koa samy ampamoain'Andriamanitra
ny amin'ny tenany avy isika rehetra. Amen. Ndaovaka itsika ilay Isaia 45 io andifa telo amby roapolo fa io mazava bebe kokoa mitovy amin'ity ihany koa. Isaia toko faha 10 andiny fa 2 Isaia toko faha 10 andiny fa 2 Isaia 10 andiny fa 2 andiny fa 3 amby roapolo azafady. Isaia 10 andiny fa 3 amby roapolo. Hoy ny teny tovakiko amin'ny anarany. Ny tenako no ny anianako, ny vavako no ivoahan'ny fahamarinana. Teny tsy verina foana izany dia ny hoe izaho no andolean'ny lohalika rehetra sy ianianany lela rehetra hoe ao amin'ny tompo ihany no voalaza fa misy fahamarinana sy hery ka izy ihany no ho antoniny olona amikenatra dia ireo rehetra tezitra aminy. Amen. Hitanareo sa? Izy tompo mihitsy miteny mihitsy izy eto hoe ny tena zany ny anianany mihitsy. Oh Seigneur, tsara be zany. Tena nianina mihitsy zany ny tompo, teny navoakan'ny vavany, fahamarinana navoakan'ny vavany. De tsy verina foana zany aminazy zany teny zany. Fa ny teny dia hoe izao no andolean'ny lohalika rehetra sy anianany lela rehetra hoe ao amin'ny tompo ihany no voalaza fa misy fahamarinana sy hery ka izy ihany no ho anton'ny olona amikenatra dia ireo rehetra tezitra aminy. Amen. Hitanareo zavatra ambarako aminareo tany amin'ny toby ihany koa na koa amin'ny délivrance amin'ny YouTube, azafady amin'ny délivrance amin'ny vidéo dia rehefa ohatra ka losifera ny ao anatin'ilay olona, rehefa saina mandoalika izy tena tsy moramora mihitsy zay izy vao mandoalika. Fa ny anaran'i Jesosy rehefa baikona izy omena teny amin'ny hoe tsy maintsy mandoalika ny trean'i Jesosy dia mandoalika izy. Satria tena mizaozao be mantsy ilay losifera. Dia rehefa baikona amin'ny Jesosy dia mandoalika izy. Satria araka ny tevaka itsika teo na ny any an-danitra ny etỳ tany ambany tany dia mandoalika avokoa zany. Mandoalika avokoa. Izay ny rehefa amin'ny délivrance tsy maintsy ampandoleana ilay olona. Zany hoe ilay devoly zany tsy maintsy mandoalika ao anatiny. Tena hoe fantatrao ohatra ka hoe izy tsy mety handoalika dia lehibe an'izay. Lehibe an'izay. Ray amin'ireo lehibeny satria telo izy ireo mantsy araka ny fanambarako teto ihany dia mandany handoalika izy amin'ny voalohany fa tsy maintsy mandoalika ihany rehefa afara satria rehefa tonga mihitsy ny anjely na ny fanahy tompo mihitsy miditra an-tsehatra dia tsy maintsy mandoalika. Tsy maintsy mandoalika. Ferintsika any amin'ny Matteo toko faha 9 andininy faha 2 tsika izao. Dia hoy izy taminy, mandehana dia lasa ireo miditra tao anatin'ny kisoa ary indrendra trevatreva teny amin'ny antsana ho any amin'ny ranomasina ny kisoa rehetra ka matany anatin'ny rano. Fa efa vakitsika iny teo. Diny faha 3 ary nandositra ny mpiandry kisoa dia nakany an-tanàna ka nilaza ny zavatra rehetra ny amin'ireo demoniaka. Ary indreo ny olona rehetra avy tao an-tanàna tonga mba hitsena an Jesosy. Tonga mba hitsena an Jesosy kanefa noho ny nahita azy izy ireo dia nifona tamin'i Jesosy mba hialany amin'ny faharitaniny. Amen. Ry havana, hafahafa isika olombelona. Tena hafahafa isika rehefa mbola tsy ao am Jesosy. Aleon'ny olona manakifika an Jesosy. Tsy te ho alana devoly, tsy te ho avotana, toy izay manaiky ny tompo. Ry havana, tena mampalahelo ilay zavatra miseho hoe aleon'ny olona mitsoaka an'ilay fahamasinana sy fahamarinana, toy izay anaiky ho vaina mba hiditra ny lanitra. Mba anaiky ho vaina mba hiditra ny lanitra. Satria mbola tia ota ny zanak'olombelona. Dia aleon'ny olona miafokafona ao ambadiky ny ota. Ry havana zava-doza fa elo no miandry ary ny devoly dia tsy faly amintsika araka nambarako teo. Ho avy amin'ny fahatezerana lehibe izy any amin'ny apokalipsy toko faha 12 ndaovaka intsika izany. Rehefa ratsy fanahy ny devoly, ratsy fanahy. Raha mbola mialokaloka ianao amin'ny zavatra ratsy dia enao ihany no handray ny vokany ho mafy ny zavatra anjoanao rehefa ho avy izy.
rehefa tena hoe hidina ety ambony tany izy rehefa horoana any an-danitra satria fantany fa ketsy ny fotoana hipetrahany eto. Apokalipsy 4:20. Ary rehefa nambara ny fahavalo tamin'ny antony délivrance fantany fa ketsy ny fotoana misy ahafahan'zareo akatsika olombelona zany mba ho any amin'ny elo. Ketsy ny fotoana ananan'izy ireo, miteny mihitsy zareo fantany tsara mihitsy zany ka tokony hiomana isika. Apokalipsy 4:20 andiny fafito vakitsika manomboka andiny fafito ka hatramin'ny andiny 2:20. Eto tonga dia zaveko aminao lay teny alohan'ny za mamaky azy. Eto zany rehefa ohatra ka lasa isika raha majoro tsara any an-danitra zany, aleloia, manaova amen mba ho tafiditra ny lanitra dia mijoro tsara tompoko. Eto zany dia efa lasa zany zay olona nijorosa taty ambony tany dia tafiditra any an-danitra zany. Efa vita zany fampiakarana eto fa vita zany zay fampiakarana. Any amin'ny toko fahafito amin'ny apokalipsy no misy ity fampiakarana. Any amin'ny toko fahafito. Fa eto amin'ny toko 4:20 dia efa manomboka ny amin'ny devoly midina mandehandeha ety ambony tany. Ahita azy mivantana fasafasy zay olona tavela ty. Ary ny aza ho azahany voalohany dia ny kristiana zay tavela ety ambony ity tany ity. Kristiana zay tavela ety ambony tany ity. Eto zany dia rehefa tafakatra zany hoy aho isika zay mijoro tsara anaova amen 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 tanteraka tokoa ny zany dia ny tompo ampisy zay ny ady eny an-danitra. Vakitsika amin'izay andiny fafito. Apokalipsy 4:20. Fakeo amin'ny anatsosy tompo. Ary nisy ady tany an-danitra. I Mikaela sy ny anjeliny dia niady tamin'ilay dragona. Ary niady ilay dragona mba amin'ny anjeliny. Nefa tsy naharesy sady tsy nisy toerana ho azy intsony tany an-danitra. Ary nazera ilay dragona lehibe dia ilay menarana tranainy izay atao hoe devoly sy satana izay mamitaka izao tontolo izao. Nazera tamin'ny tany izy ary ny anjeliny koa dia niaraka nazera taminy. Dia naharefeo mahery tany an-danitra ao ny teny hoe ankehitriny dia tonga ny famonjena, ny hery, ny fanjakan'Andriamanitsika ary ny fahefan'ny Kristiny satria nazera ilay mpiapanga ny ralahintsika dia ilay miapanga azy eo anatren'Andriamanitra, eo anatren'Andriamanitsika andro aman'alina. Izy ireo kosa dia naharesy azy noho ny amin'ny raha ny zanak'ondry sy ny teny nanambarany azy. Ary tsy nakamamy ny aina izy na dia ho faty aza. Noho izany dia mifalia ry lanitra sy anareo izay monina any, fa loza ho any tany sy ny ranomasina kosa fa nidina ho any aminareo ny devoly amin'ny fahatezerana lehibe satria fantany fa kely sisa ny androny. Amen. Hitanareo zany? Ho zava-doza tompokony amin'ny ho zava-doza. Ho zava-doza. Satria ho resy izy. Dia hidina izy rehefa azera avy any an-danitra. Rehefa azera avy any an-danitra. Dia loza ho any tany zay ho tavela eto tompoko. Zay ho tavela eto ambonin'ny tany sy ny ranomasina hoy teny eto. Fa nidina ho any aminareo ny devoly amin'ny fahatezerana lehibe. Amin'ny fahatezerana lehibe. Satria fantany fa kely sisa ny androny. Amen. Zay le izy. Fantantsarany io miteny mihitsy izy fantantsara rehefa fantany dia hoe manaiky mihitsy hoe fantantsara sy kely sisa sy ny fotoana ananany ety ambony tany ity. Amitany antsika. Fantany zareo tsara ne io nefa antsika nefa matory. Maro ny matory. Matory ara-panahy. Variana amin'ny falifaly eny. Variana manao foana eny. Nefa ny fahavalo dia mihazakazaka manomana angalatra fanahy ho ampijaliana amin'ny elo. Ry havana mila mitandrina isika. Mila mitandrina mafy dia mafy isika. Fantantsara koa fa ny tompo dia efa naharesy hatramin'ny voalohany.
efa naresatra amin'ny voalohany. Tsofy ny tompo fotsiny tonga dia miverina potika tanteraka. Zay keny amin'ny ady farany, zay ny ady farany. Any boky Tesaloniana manambara an'izany. Tesaloniana, atao jerentsika ny verset angambany. Tesaloniana 2, toko 2:5. Io verset raisitsika farany io. Tesaloniana 2, toko 2:5. Okanao hamaky tanteraka an'io Tesaloniana 2 io vakio manontolo dia ho azo tsara ny tantara. Vakiko ny 5 anaran'i Jesosy tompo. Fa amin'izay dia aseho ilay tena mpandika lalàna izay ho levon'i Jesosy tompo amin'ny fofinain'ny vavany ary ho foanany amin'ny famirapiratany fiaviany. Amen. Io le fiavian'ny tompo, zany hoe tsy amin'le hoe tsika hiakatra any an-danitra, fa fiaviany amin'ny manaraka mihitsy rehefa tonga ny fotoana anapoteny any Satana, Losifera ary koa Belzeboba ary lay hoveriny amin'ny fariafo mandrakizay. Any fariafo mandrakizay. Amin'ny ady farany io. Amin'ny ady farany tompoko. Ka mila tsika tena hoe mitandrina fa ny fahavalo dia tsy faly amintsika amin'izao andro iainantsika izao. Miova ary mijoroa satria izy dia eny amin'ny rahoalanitra eny izy ary mandeha ety ambonin'ny tany ity. Efa nitenena teto tamin'ny témoignage tamin'ny Zatany amin'ny Toby tsy haiko fa tiany fanamasina avera dia averiko. Zatany amin'ny Toby dia andray andro hoe nivavaka tsy nieritreritra akory hoe androaka devoly hoe no délivrance olona. Dia nivavaka andro sabata io avavaka izay dia teo ampibebahana zany, teo amin'ny fangatahana nangataka mibebaka tamin'ny tompo dia izay mibebaka eo dia tampotampoka teo dia natsapa hoe mila zany mandroaka devoly zany. Dia niteny zany tamin'ireo izay efa nisoazin'i Jesosy hoe hanao délivrance zany amin'ny ekipany délivrance. Dia anteny hoe mila mandroaka devoly. Dia natokana ilay toerana etoeto satria tsapako zany amin'ilay toerana misy an'ilay izy. Noho efa eo am-pandolena eo zany hoe mbola hoe nijanona nandohalika ny ankohaka zany teo za miankohaka eo hitako mandalo eo akaikiko heverina fa tsy hitako angambany. Za mikipy miankohaka hitako mandalo eo akaikiko ilay dragona voambara eto amin'ny Apokalipsy toko 12. Io dragona io amin'ny Apokalipsy toko 12 io. Io le voambara eto. Izy ihany koa ilay devoly sy ilay Satana. Hitako izy mandalo amin'ny côté-ko ankavia satria misy sola zany amin'ny côté eo, za côté amin'ny rindrina zany misy anahy amin'ny rindrina côté amin'ny rindrina dia misy sola akaiky eo dia hitako izy io mandalo zany hoe tsy mihetsika satria hitako amin'ny fanahy zany dia ny tapany ambany ny hitako riavana avo be ne izy io avo be izy io mainty be zany izy dia mamindra izy ny tongony mamindra ilay tongony anankiray iny hitako misy hoe passé ilay tongony anankiray dia mamindra izy dia tena avo be mainty be dia niteny hoe misy dragona dia ny avy eo moa tratra ihany zany hoe tamin'ny le olona nisy anazy dia nanomboka ny délivrance dia afaka moa ny avy eo fa naharitra ela be ka izay tsy faly fa valo eny amin'ny rahoalanitra izy eny ambony any izy ary manana droit izy midina ety mamandrika ety ambonin'ny tany satria itsika nge no azan'izy ireo ety ambonin'ny tany no ny toeram-piasan'izy ireo ety ny fiasanan'izy ireo fa nanambara zay teto tsy haiko tamin'ny video angambany. Ety ny birao iasan'izy ireo ity tany ity aka fanahy amony fanahy dia ny fanahintsika olombelona izany ary le mpiapanga fantatsika tsara fa i Satana io le mbola afaka izy makany amin'Andriamanitra. Jereo tsara ny amin'ny Joba, tantaran'i Joba rehefa mivory zanak'Andriamanitra dia mba eo koa izy dia jerevy ny teniny rehefa natanin'Andriamanitra izy amin'ny fitaizanao izy dia avy mivezivezy tetỳ ambonin'ny tany izy nivezivezy tetỳ izy ry havana mila mitandrina isika aza tao sangisangy ny fanainao matahotra le demoniaka nangataka tamin'ny tompo izy ireo
na hoe na anankiray na anankiroa nangataka tamin'ny tompo izy mba tsy tonga dia ho ampijaliana aroahana satria mbola tsy tonga ny fotoanany fa ho avy ny fotoana atongavana izany fa kehitriny mbola libra izy ireo mbola libra izy ireo manafika manango fanahy ho avy zao ny Halloween ho avy zao ny Halloween ry havana tandremo ny ankonanao tandremo ny zanakanao mifoaza aza manome fitoerana ho an'ny devolo ho an'ny fiainanao fa zava-doza io tompo zava-doza io ho avy Jesosy ho tafakatra ve ianao sa tsia ho tafakatra ve sa tsia mila antsika tena mifoha mila antsika tena miomana ao amin'ny apokalipsy 2:20 efa nambara teto ihany koa momba ny amin'ilay anjely niteny tamin'i Jaona hoe aza miankohaka eo anatrehako tandrema ozy izy fa mpanompo namanao ihany aho na anjely ara tsy azo iankohofana tsy azo iankohofana nefa misy olona manaiky iankohofana mibeba tompoko miala amin'izany Jesosy irery ihany no iankohofana Jesosy irery ihany ka mitandrema tompoko ao amin'ny apokalipsy 2:20 izany raha tsy hainao ny verse omeko anao ihany apokalipsy 2:20 eo amin'ny andininy vakio manomboka amin'ny andininy 9 ka hatramin'ny andininy 10 manambara an'izany apokalipsy 2:20 ry havana hitsahatra ahako okanao andinika ny momba ny ara-panahinao sao dia mbola variana ianao amin'ity tany ity sao dia tsy mino an Jesosy ianao sao dia mbola zatranao amin'ny fiainana izay tianao fa tsy tiany Jesosy tonga zao ny fotoana raha te handray ny tompotompo sy mpamonjy fiainanao ianao nefa tsy mijanona hatreo ihany fa mila atao batisa amin'ny ranobe satria izay no baikon' Jesosy izay no nataon' Jesosy fa tsy rano kely atao amboniny loha fa batisa amin'ny ranobe dia avy eo manompo an Jesosy mijoro tsara mba ho tafiditra ny lanitra hivavaka itsika tompoko raha miverin-dalana koa ianao raha miverin-dalana ianao dia miverena amin'i Jesosy tadiavo bebe kokoa izy miala amin'ny zavatra mahavariana anao amin'ity tany ity fa mandalo ihany isika ity mandalo isika ity hivavaka itsika tompoko amarantsika ny fotoana ho anao izay indray Jesosy tompo sy mpamonjy fiainanao dia afaka manaraka ny vavaka ianao rehefa avy eo rehefa miteny amiko Jesosy eo misaotra tompony amin'ny teny rehetra izay tonga teto saotra ny amin'ny fitiavanao Jesosy ny amin'ny famindramponao satria anao Jesosy ianao no miasa Jesosy raha miasa anao tompo tsisy ny mahasakana tompo misaotra tompony amin'ny fananarana anay satria Jesosy aratsy ny fahavalo arovy tompo izay zanakao tsiraray avy amboary zay avozy zay Jesosy eo ireo zanakao izay te handray anao ho tompo sy mpamonjy ny fiainana tonga dia mibeba ianao eto amin'i Jesosy ny fahotanao okanao tompo hiaino an'izy ireo Jesosy mamela azy mamindra fo amin'ny tompo okanao anaraka ny teniko amin'izay itia Jesosy fantako ankehitriny Jesosy fa ho avy ianao ary tsy faly Jesosy ny fahavalo mangataka famindram-po aminao Jesosy mamela ny heliko ianao ny heliko rehetra Jesosy sasao amin'ny ranao Jesosy anio Jesosy dia raisiko anao ho tompo sy mpamonjy ny fiainako manomboka anio sorato Jesosy amin'ny boky ny fiainana any an-danitra mba tena ho zanakao mba ho tafiditra ny lanitra rehefa tonga ny fotoana Jesosy eo mamela ianao ampitoery atao anatiko Jesosy ny fanahy masinao avozy aho ampianarao fanahy masina okanao ampianatray okanao no patron ny fiainako avozy aho tenena amiko amboary foanao mba ho mendrika ho anao satria anao Jesosy satria ianao dia tonga dia tianao namonjy ay ka ianao irery ihany no tompoko manomboka an'io Jesosy anompo anao a Jesosy anao izay sitrakao a Jesosy anao izay verin-dalana dia mivavaha ianao mangataha amin'ny tompo mangataha aminy miverena aminy okanao tompo ihaino vavaka ny tsiraray avy Jesosy izay mahatsapa tompo fa niverin-dalana ampaherezy ireo Jesosy malala ho ary avaozy ataontsika n'olo-tena amin'izay Jesosy itia tompo an'olo-tena ho anao ny asanao Jesosy
Ankatoanao anao izay sitraka ao Jesosy ary tsy hiala aminao. Aroso Jesosy malala ambany tana maherinao Jesosy. Ny devoly efa resy hatrany am-piandohana fa ianao no mandresy Jesosy ka hivoaka andresy Jesosy ao aminao. Tompo, anompo anao hatramin'ny farany Jesosy. Mankasitraka Jesosy. Petraka aminao Jesosy izay rehetra mbola tiany tsiraray avy ambara Jesosy. Efa vita tompo izao fotoana izao Jesosy ka hiresaka aminao izy tompo na amin'ny andro hafa Jesosy dia aokanao tompo hiaino tsiraray avy. Ny voninahitra ho anao ray, ny haja ho anao ray, ny saotra dia ho anao ihany koa. Ny saotra tompo malala ho, amboary foana izay zanakao mba ho tafiditra ny lanitra. Saotra tompo, ianao ilay masina, masina, masina. Tompon'izao rehetra izao, eniky ny voninahitra ao ny tany rehetra. Mankasitraka Jesosy. Aleluia. Amen. Amen. Zay tompoko ny fotoanantsika anio dia amin'ny manaraka indray tsika mihaona eto. Mametraka veloma aminareo zay menadà dia mahereza daholo tompoko. Veloma tompoko.